Miarahaba antsika rehetra ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo dia ho ampitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra Ray firaisana amin'ny fanahy masina. Ary koa izany ny Tompo Jesosy Kristy Yeshua Masia izay ivavahantsika no hanatrika antsika sy homba antsika indray androany. Androany dia asabotsy ny 25 ny volana May 2024 dia hanomboka ny fotoantsika araky ny mahazatra izany isaky ny asabotsy hariva tahaka izao. Araka ny hira henontsika teo dia mahagaga ny tompo. Nisy hira moa izany efa nomanina kely fa ny tompo no nanova anazy hoe io hira io izay ny sitrapon'ny tompo. Fanontaniana apetraky ny tompo izany androany hoe amintsika ay va Jesosy tomponaina moa ay va ny lanitra. Izay izany ny tena fanontaniana hoe mahanana an' Jesosy ve tsika ary tafiditra any an-danitra tokoa ve? Izay no antony hoe resahantsika foana ny fibebahana hoe raha hanantona ny tompo tsika dia andao aloha hibebaka hifono amin'ny tompo fa tsisy tafiditra any an-danitra izy raha tsy ny masina ihany. Ka izay izany no hifono antsika sy hibebahantsika amin'ny tompo sady ao amin'ny anteny izay omen'ny tompo eo izany. Eny matikely fo sy saina hozy izy fa iken'Andriamanitra. Nisy tononkira anankiray eto amin'ny firanako eto izany tsy henoko izy teo fa vakiako ihany satria tena mahagaga ilay izy hoe andininy fahatelo amin'ny firanako eto hoe toa mila ampisalasala io tena fahagagana io
ary laviny tsy mahalala nefa azo ny fonoko. Hoe tena betsaka mihitsy zany ny misalasala, hoe tena misy tokoa ve ny lanitra amin'izao fotoana izao a. Misy fandaharana émission zany a, miseho amin'ny télé ny amin'ny fikarohana ataon'ny olona siantifika hoe hatraiza ny fiasaran'izao tontolo izao ny univers moa zany hoe misy kintana maro, volana be dia be, misy tany hafa be any mitovy amin'ny tany iainantsika, misy planeta be dia be erakin'izao tontolo izao fa mikaroka dia mikaroka. Fa ny tompo a dia niteny mihitsy hoe izaho ilay Andriamanitra, teny tamin'ny Abrahama izy zany sy Isaka ary Jakôba dia niteny mihitsy hoe izaho ilay Andriamanitra, ary niteny tamin'i Mosesy hoe izaho ilay Andriamanitra ity a, izaho no hamoaka ny zanak'Israely amin'ny tany Ezipta. Izaho ilay Andriamanitra nifidy an'i Abrahama hamonjy ny tany Kanana. Ary nanomana koa zany ny tany Kanana ahatongavan'i Jesosy Kristy a mba hitondra ny fahotantsika, hitondra ny otantsika antsika izay tsirairay avy a, arak'ilay tononkira teo zany mampisalasala io fahagagana io, fahagagana zany a, tena fahagagana mihitsy zany hoe Andriamanitra nanao ny lanitra sy ny tany any amin'ny Genesisy izy nefa nanao an'izany, fa betsaka ny mandahy, betsaka ny mandahy zany indrindra ny olona hoe manam-pahaizana, manana fahalalana dia manao fikarohana ara-tsiantifika. Fa rehefa mitady, betsaka ny olona mitady ara-tsiantifika fa rehefa tena mikaroka dia mahatsapa hoe tena nisy namorona izao rehetra izao a, ary Andriamanitra indrindra ny tany sy ny lanitra hozy dia izy no nanao azy. Rehefa tena tafahoana amin'Andriamanitra isika amin'ny fanahy masina dia mampiseho amintsika zany hoe fihaonana ara-panahy zany. Zay zany no tokony tena inoantsika hoe ny fihaonana amin'Andriamanitra dia tsy fihaonana ara-pahalalana, ara-tsaina fa fihaonana ara-panahy. Rehefa tena tafaray aminy isika dia mamangy antsika izy araka ny fanahy, araka ny teny amin'ny Joela zany hoe ho avy izy amin'ny nofy, amin'ny fahitana, amin'ny tenin'Andriamanitra indrindra indrindra. Raha te hahafantatra ny tompontsika dia ny teniny aloha no tena vakiantsika zany fa ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao no ampahafantariny fa izy ilay Andriamanitra naharon'izao rehetra izao ary ny zanan'ilay tokana Jesosy Kristy no nitondra ny fahotantsika, nitondra ny solovoina ary izy ilay zanak'ondry izay miandry antsika any amin'ny sendra fiandrianany dia any an-danitra. Zay zany no karohantsika. Ho tafiditsy ny lanitra ve tsika tsirairay avy sa ho tavela ety amin'izao tontolo izao ety. Zany no tenin'ny tompo izay ampitainy mandrakariva hoe ho avy Jesosy, ho avy Jesosy anisan'ny tafiditra ve tsika, anisan'ny tafakatra sa ho tavela ety amin'izao tontolo izao ety. Ka zay zany nampiman'ny tompo amin'ny teniny. Ny teny izay fampizarantsika alohan'ny hibebahantsika dia ao amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo. Timoty faharoa toko fahatelo ny andininy voalohany dia hajanontsika amin'ny andininy fahasivy ihany. Timoty faharoa toko fahatelo vakiana amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Rehefa hitanao zany dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny lohateny eto amin'ny baiboliko dia hoe ny amin'ny fiemorana any am-parany. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy fa aoka ho fantatrao izao, any am-parany any dia hisy andro sarotra. Ny olona dia ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, ho mpiavonavina, ho mpiteny ratsy, tsy manohy ray sy reny, tsy mahay mankasitraka, tsy manadra izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanotolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahafehy tena, loza be, tsy tia ny tsara, mpamadika, kiriana, mpieboebo, tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Manana ny endriky ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra izy nefa mandany heriny, eny ireny koa dia alaviro. Andiny fahaenina fa isan'ireny izay misokosoko miditra any an-tranon'ny sasany ka mahalasa ho babo ny vehivavy adaladala, besaran'ny fahotana, entin'ny filana maro. Mianatra mandrakariva nefa tsy mahatratra ny fahalalana ny marina. Ary tahaka ny nanoheran'ny Jana sy Jambra an'i Mosesy no hanoheran'ireo koa ny fahamarinana.
Izy ireny dia olona maloto saina sady tsy manam-pinoana marina, nefa tsy handroso intsony izy fa ny adalany dia aseho amin'ny olona rehetra tahaka ny an'ireo roalahy ireo koa. Amen. Zany teny zany mety efa henontsika matetika ary indrindra moa zany averin'ny tompo matetika eto zany amin'ny fampibebahana sy amin'ny fampaherezana. Araky ny lohateny hoe amin'ny amin'ny fiemorana ny amparany. Ty hafatra ty dia hafatra nataon'i Paoly zany amin'ny Timoty. Raha nomera taratasy fanondroana izy Timoty voalohany na ny fampaherezana nataony voalohany ho an'ny Timoty zany dia ny Timoty faharoa no fampaherezana faharoa zay nanambarany mihitsy hoe inona ny zavatra mety hiseho. Satria nisy fampianarana maro zany sy fampaherezana nosoratan'i Paoly ho an'ny Timoty zay efa hoe mpanompon'Andriamanitra na ny bebeny na ny renibeny zany na ny mamany. Zay zany anankiray eto zany azo faritana kely hoe mila antsika zany mitaiza ny zanakitsika araka ny sitrapon'Andriamanitra fa mitondra sy efa mitahiry azy zany ao amin'ny tompo. Tsara amin'ny lalana tokony alehany ozy izy ny zaza fa amin'ny rehefa lehibe izy dia ny tompo ny hitahiry azy ary tsy hivily amin'ny lalana zay ampianarintsika anazy. Zay no antony hibebahana hitondranam-bavaka ny zanaka sy ny fianakaviana fa na antsika izao zany marina hoe miezaka ho tafiditra any amin'ny lanitra tsika fa mba faniritika koa mba ny ankonana ny vady aman-janaka ny fianakaviana mba ho tafiditra ao amin'ny tompo. Vakiako zany ny tenin'ny tompo andininy voalohany. Fa aoka ho fantatrao izao any amparany any dia hisy andro sarotra. Raha izany teny izany no henointsika dia tamin'ny 2000 taona lasa mahery zany no efa nitenenan'i Paoly an'izany dia raha mamaky tsika amin'izao fotoana izao dia hitantsika mihitsy efa nivakiantsika teo izy fa izao mihitsy zany no andro farany. Zay le any amparany any tamin'izany izy efa nieritreritra hoe ahoana moa zany ny zavatra miseho fa zay le vangin'ny fanahy masina mahita fahitana ve izy sa nampifantariny ny fanahy masina azy mihitsy hoe manahoana ny zavatra hiseho any amparany any. Mety tsy mbola niseho tamin'ny andron'ny zareo zany fa amin'izao hitantsika izao dia tena zany mihitsy ny zavatra miseho amin'izao fotoana izao. Efa ambara amintsika mandrakariva zany ny amin'ny ao amin'ny Matio 7:20 eo ny amin'ny tenenan'i Jesosy koa hoe tahaka izao ny zavatra hiseho any amparany, ny amin'ny loza sy ny amin'ny fitaka ataon'ny olona zany hoe izany Jesosy tandrefa aty misy Jesosy hoe ho avy izy fa tsisy mahalala izay hiaviana ozy izy afa-tsy ny iray ihany. Fa raha misy olona milaza fa hoe amin'izao andro izao amin'izao olo izao dia mpandainga izy. Fa eto zany ny toetra sy ny zavatra iainan'ny olona indray zany no ambaran'i Paoly tamin'ny Timoty hoe any amparany any dia hisy andro sarotra. Ny andro sarotra dia efa nitenenina any amin'ilay Matio 7:20 ny tenenin'i Jesosy. Ho sahirana mihitsy ary izy amin'izay ny olona bevoka sy mitaiza kely. Fa hisy zavatra tena manahirana. Izao zavatra iainantsika izao dia efa miseho foana. Angamba tsy isika izao na ianao izay miaina ankehitriny no hiteny hoe mora ny andro ankehitriny fa dia andalovan'ny zavatra miseho indrindra ny loza voajanahary na loza ataon'ny olombelona eran-tany. Ny ady, ny vokatry ny fahotan'ny olona dia tonga ny loza ankehitriny ka izao mihitsy zany atao hoe andro sarotra. Izao mihitsy no atao hoe farany andro farany. Any amparany any dia hisy ny andro sarotra. Tena feno mihitsy ny andro sarotra ka tokony hitandrina isika. Zay zany no habebehan'ny tompo antsika. Engany antsika mba tsy hisalasala sy tsy mino arak'ilay teny ilay hira teo zany hoe moa avy va Jesosy tomponaina, moa avy va ny lanitra. Zay fanontaniana napetraky ny tompo andininy faharoa amin'ny anaran'i Jesosy hoe ny olona dia ho tia tena. Zavatra hitantsika izany. Ataoko angamba fa tsy ho hazavaina intsony ahoana ny hoe endriky ny fitiavan-tena fa tena misy olona dia tena efa tsy ny havana moa zany na ny namana dia ny tena ihany. Tena tia raha tena hoe manana indrindra moa zany hoe raha sendra manana ny ezaka tamin'ny fiainana ka tafavoaka tafita amin'ny fiainana dia tena le teny iny ihany. Tsy mijery ny hafa intsony fa izay hatsara ny tena ary izay no mahatonga ny eto zany mahatsiaro kely amin'izay hoe malaza mihitsy amin'izao fotoana izao. Inona no dikany hoe fitiavan-tena amin'ny fiainana hitantsika amin'izao fotoana izao dia io no atao hoe selfie.
selfie satria amin'ny telefaonina io dia mijery ny sarinao ihany no jerenao zany dia aseho amin'ny olona hoe io ako aty zao miara-misakafo tsara zao maka vakansy tsara dia alaina sary zahako ihany no maka ny sary ny tenako dia hamparitaka amin'ny olona. Dia rehefa tsisy milike araky ny fiteny dia tezitra na malahelo hoe tsy tian'ny olona akoizany. Zany ny fitiavan-tena aseho an'ny tompo amin'izao fotoana izao ary zany no iainantsika amin'izao andro farany izao ao anatin'ny fitiavan-tena mihitsy ny olona ho tia vola. Dia arak'izay ihany koa zany hoe tena mitady vola io fitadiavam-bola io na eo amin'ny sehatry ny fitoriana ny filazantsara ary dia efa ambara foana fa hoe tandremo fa ho tsaraina araka ny asany tsirairay avy. Ny fitiavam-bola io na misehatra ny filazantsara ary ny olona efa tsy mahafantatra ny tompony moa zany efa tsy azonao tenenina intsony satria dia mitady vola izy amin'izay tiany anaovana azy. Fa eo amin'ny sehatry ny filazantsara dia ny fiaraha-mivavaka, ny fiangonana, ny pasitera, ny prôfeta, ny bisaopy dia manambaka ny olona mihitsy amin'ny fitadiavam-bola. Ary ho tsay ny fahafolokarena ny rakitra na dia efa ao anatin'ny fahantrana ary ny olona ao anatin'ny tsy fisiana ary dia zany no takiana. Eto dia mbola mampatsiahy foana hoe ary ny tena tao anatin'izany taloha tao anatin'izany hoe fitoriana hira filazantsara zany. Raha ny tokony ho izy mitory hira amin'ny filazantsara izy no toriana tsy ny olona ve tokony hoe habebahana. Fa ny tena tian'ny olona satria hoe nanofa sonneau, nanao enregistrement, nanao publicité tamin'ny radio, ny afisy ny ohatran'izao dia hoe nisy vola mivoaka dia hidiram-bola koa ny fitoriana filazantsara. Ny an'i Jesosy ny fitoriana dia maimaim-poana. Raha ohatra ianao zany tsy hitory ny filazantsara maimaim-poana dia misy mihitsy ny hoe ireto VIP lafolafo ray eo alohaloha eo na mahazo seza ianao dia tsaratsara dia hoe ho tafiakatra mialohan'ny an-danitra ve zany izay mandoha vola betsaka. Ary ny olona tsy mahavoaloha vola dia midika izany fa tsy ho tafiditra any an-danitra mihitsy izany satria tsy tafiditra tamin'ilay asa fitoriana filazantsara satria hidiram-bola. Ny asa fitoriana filazantsara na ankira ary. Dia izay zany mampitandrina antsika ny tompo fa tandremo ny fitiavam-bola. Tia vola zany ny olona. Ho mpandoko tena verina tamin'ilay selfie teo mitovitovy amin'izay ihany koa hoe tia tena mandoko tena ho mpiavonavina. Eo moa zany dia arak'ilay teny teo raha hazavaina tsirairay zany ireo teny ireo dia ho lava fa tena miavonavina ny olona tsy mijery ny hafa intsony zany ary tsy tia mifangaro amin'ny hafa mihitsy ary zany fa dia feno fiavinavonana angamba no ataoko hoe ianao mahafantatra izany ao anatin'izany ve tsika. Ny eto moa zany ny tenin'ny tompo amintsika dia mahazo antsika tsirairay avy izay mifanatrika mihaino eto koa hoe ao anatin'ny fiavinavonana ve za. Anisany tafakatra izay foana ilay izy hoe ny fiavinavonana zany mila mitandrina hibebahantsika izany raha ao anatin'izany ianao ao anatin'izany ahako dia hibebaka isika amin'ny tompo mba tsy ny amin'ny fiavinavonana no anakanan'ny tompo antsika tsy ho tafiditra any an-danitra zany. Ho mpiteny ratsy eto dia mahatsiaro mihitsy misy olona dia efa tsy menatra intsony ny teny ratsy ary izay no nanasoran'ny tompo. Eto izany sady ny Jehovah-volombelona no esorin'ny tompo tao anatin'ny Facebook. Tao anatin'ny Facebook izany ny fiaraha-mivavaka teo aloha dia be olona mpanaraka mihitsy ao, be olona mpanaraka satria tena efa maro mihitsy nanaraka fa hozy ny tompo hoe mihalahatra anareo fa satria misy ny commentaire dia misy ny tsy mifidy teny avoaka mihitsy izany ilay olona fa tena miteny ratsy manopa miteniteny foana dia hozy ny tompo hoe tsy amin'izany ny antsoina anareo zany dia nasainy nanao manokana miverina amin'izao hoe YouTube izao indray zany. Ka izay zany tandremo ny teny ratsy raha ao anatin'ny fitenenan ratsy ianao teny ratsy ilay teny ratsy fanaon'ny gasy ireny zany fa na miteny ratsy hoe manaratsy sy manao tsinitsinina ny hafa dia ao anatin'ny fitenenan ratsy daholo izany. Tsy manoro raisy ireny. Eo koa dia amin'ny zavatra miseho zany raha tanora ianao mihaino izao fampaherezana izao ka mahatsiaro fa tsy mihaino ny ray aman-dreny dia fotoana zany izao hibebahana hiverenana amin'ny tompo. Tsy mahay mankasitraka. Io zany na dia efa betsaka ary ny zavatra miseho ataon'ny tompo. Io zany ilay mankasitraka tsy maintsy hoe amin'ny olona ihany hoe mikarakara anahy ilay olona dia mankasitraka fa ny tompo mankasitraka an'i Jesosy mankasitraka an'Andriamanitra mihitsy hoe izy nahary anao, izy namehy aina
raha mbola velon'aina sy salama isika zany dia tokony hankasitraka ny tompo fa avy aminy zao fahasalamana zao, avy amin'ny fotoana raha tanteraka ny fotoana androany dia mankasitraka ny tompontsika fa izy no anton'ny zavatra rehetra. Tsy manaja izay masina. Toy amin'izay zany tonga dia ampidirin'ny tompo amin'izay ny resaka hoe masina dia ny tompo Andriamanitra. Izy no masina. Any amin'ny apokalipsy zany no tena naveriny foana. Hoe masina, masina, masina ny tompon'izao rehetra izao, endriky ny voninahiny ny tany rehetra. Any an-danitra any dia tsisy afa-tsy izany no ankalazain'ny olona zany any an-danitra any manaja ny masina isika ary mankalaza an'Andriamanitra. Aoka tsy variana etỳ amin'izao tontolo izao isika etỳ an-tany ety fa aoka isika hanaja ny masina zany dia ny tompo Andriamanitra irery ihany. Tsy ny masina olona, tsy masina trano, tsy masina endrika ivelany ilay hoe tsy manao sarin-javatra voasikotra raha misy zavatra voasikotra na dia ny zavatra haingon-trano ary no heverina fa hoe manana endrika an'Andriamanitra dia heverinao fa masina dia mila mitandrina ianao fa ny masina dia ny tompo Andriamanitra irery ihany no masina. Tsy manam-pitiavana. Efa voalaza teo zany fa tia tena ny olona dia tsy manam-pitiavana, feno fankalana. Samy nandalo zany eto zany ampatsivin'ny tompo hoe mandalo taotsarotra ny olona amin'ny fahasahiranana, amin'ny zavatra niainany tsirairay avy hany ka indraindray dia tena hoe lasa feno fankalana zany ao anatin'ny fony, lasa tsisy fitiavana intsony. Tsisy fitiavana fa lasa feno fankalana ka mila mibebaka isika izany. Beba ianao raha feno fankalana ao anatin'ny fonao, tsisy fitiavana zany dia fotoana izao hibebahana amin'ny tompo ihany koa. Mpanontolo fo. Toa izay mpanontolo fo izay zany tena hoe mitahiry ao raty amin'ny fo ao, mitahiry ny ratsy, mankahala mihitsy zany dia miteny mihitsy. Ary eto dia efa ampatsiavin'ny tompo izay raha mandalo eto moa izany hoe ny tompo dia mampatsiahy ihany koa na ny tena dia tao anatin'izany. Hoe misy fiainana nandalo fotoan-tsarotra vao fitaka teo amin'ny fiainana zany tamin'ny ray aman-dreny teo aloha. Tsy mamelatra mijoro vavolombelona izany satria angambany hampahery anao zany satria ny tompo no miteny. Raha niaina tao anatin'ny fiainana tsara zany ny fianakaviana izaho manokana fa noho ny nierikerika ny dadako tamin'izany fotoana izany dia lasa izy. Lasa niaraka tamin'ny vehivavy hafa izy zany dia tany no nandaniany fiainany nandritra ny fotoana maro dia nandalo tamin'ny fahantrana be zany tao an-tokantrano. Tena lasa feno fankalana fa ny tompo no nitahiry. Izaho manokana moa izany tena nitahiriziny mihitsy hoe ataovy ny fanompoana. Tamin'ny mbola kely ianao, hatramin'ny mbola kely nefa nanao tany amin'ny antoko-pihira, nanao chorale, nianatra ny mandrapahalehibe zany dia tao amin'ny fiaraha-mivavaka tao foana. Fa ny rahalahy hafa dia tena nankahala an'ilay dadako mihitsy zany hany ka tena lasa nisy fankalana mihitsy teo amin'izareo. Fa noho ny tenin'ny tompo hoe mamindra fo nareo, mamela heloka fa izy ihany no mamela heloka dia niverina zany ny dadako ary nisy ny fampihavanana dia lasa ilay ray aman-dreny io na ilay dadako io zany ny ray aman-dreniko lasa tena mitarika. Rehefa mifona koa izy zany mibebaka tamin'ny tompo izy dia ry zareo mihitsy lasa lolona teo amin'ny fiangonana mihitsy zany nanao ny asa fanompoana. Ka izay ilay hoe aza manantolo fo, aza mankahala zany raha mandalo fotoan-tsarotra ianao dia hoe tena tsy havana intsony fa diovy ny fonao fa izany no tsy idirantsika amin'ny lanitra koa zany. Izany no antony hibebahantsika. Fanendrikendrika. Tandremo ny manendrikendrika amin'izao fiainana izao a Madagasikara dia feno mihitsy ny fanendrikendrehana eo anatrehan'ny tribonaly mba ahazoana vola. Itiavam-bola daholo zany tsy mahafehy tena. Io zany amin'ny teny frantsay maîtrise de soi, mila mitandrina isika ny fontsika. Indraindray isika mora ansehin-doatra ho an'ny olona mitondra fiara. Ohatra anahy zany mitondra fiara matetika mihitsy dia rehefa mitondra fiara ianao dia tena misy olona manao tsinontsinona mihitsy hoe misisisika na manao fitondrana tsy araka ny tokony hisy fa mila mitony mihitsy zany. Fa raha vao tsy mitandrina dia izay mahatonga an'ilay accident zany misy loza mihitsy satria misy olona tsy matony fo dia tsy mahafehy tena zany dia aleon'ny zareo mihitsy mifandona, tsy mampaninona anazy mihitsy mifandona eo na samy haratra ary. Fa mila mahafehy tena isika amin'ny zavatra kely zany, amin'ny zavatra miseho amin'izao fiainana izao.
loza be, tsy tiany tsara. Arak'ilay teniko teo zany raha ho tenenina tsirairay avy a, dia zavatra misy am'zao fotoana zao zany a, akana ohatra fa ny tompo a ampiseho amintsika tsirairay avy hoe loza be ve za? Ho antsika moa zany l'izy ho anahako l'izy a, tsy tiany tsara ve za? Sao de ny ratsy no tiako. Io tsy tiany tsara io a, midika zany a fa ny ratsy a no tianao zany. Ny ratsy zany a am'zao fotoana zao a, fantatsika tsara ny amin'ny fitondran-tena araky ny tenin'ny tompo eto foana hoe ny fitafiana mendrika an'Andriamanitra. Amin'ny Timoty ity koa dia fahatariny eo zany raha mamaky manontolo ianao dia teneny mihitsy hoe tandremo a na ny fitafiana ary hoe mendrika an'Andriamanitra fa tsy mitafy fohy araky ny zao tontolo zao. Miovaha koa izy a amin'ny fanavaozana ny saina. Zao zany de lasa lamaody mihitsy. Zao ny fanao an'izao tontolo zao de tsy haiko hoe tokony hitovy amin'ireny fa zany ny lamaody. Mila mitandrina zany a amin'izany hoe tsy tiany tsara fa ny ratsy no tiana, mpamadika, kiriana, mpieboebo. Zany a de tena toetra misy am'zao fotoana zao a, ka raha ao anatin'izany tsika fotoana zao ibebahantsika any am'zany toetra zany zany a fa toetra tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra zany. Tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Eo a de ambara foana eo fa ny olona zay no mahatonga ny fisarahampanambadiana na ny fitondran-tena maloto moa zany a, indrindra am'zao fotoana zao a, ny amin'ny fanaranam-po amin'ny fijerena amin'ny telefaonina, ny vidéo, ny amin'ny télévision de feno ao a ny amin'ny tena hoe fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Io zany a mila mitandrina koa na de ny fiainana andavanandro fotsiny ary, hoe manao fahafinaretana mihoatra ny fitiavan'Andriamanitra, efa miteny ny tompo fa zao a no fihaonana aminazy zany a, raha manaraka izao fiaraha-mivavaka zao tsika isaky ny asabotsy a, dia mila miomana foana zany hoe zao a no ihaonantsika amin'ny tompo. Na de eo ary ny zavatra hafa zay misy etỳ am'zao fiainana zao fa tadiavy ny tompo hozy izy a fa izy a hamaly antsika tsirairay avy. Manana ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra izy nefa mandany heriny ireny koa dia halavivo. Zay zany a, na dia ao anatin'ny asa fanompoana ary, zay le efa notenenina tery aloha, raha ao anatin'ny asa fanompoana tsika ka mivilivily tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra manao an'ireo zavatra miseho be da be ireo a, dia mila mitandrina. Ary eto ary ny Paoly de miteny mihitsy hoe halaviro. Zay a ny tenin'Andriamanitra efa misy miteny an'izay mihitsy hoe mivoha-tao. Raha hitanao fa tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra ny fiaraha-mivavaka na ny olona zay miaraka aminao a dia halaviro hozy izy miala tao. Roahy ny devoly, halaviro ny asan'ny devoly amin'ny salamy voalohany izy de miteny hoe aza miara-mipetraka amin'ny ratsy fanahy sy ny mpaniratsira. Zany zany a mila tandremantsika daholo. Andiny fahenina amin'ny anaran'i Jesosy, fa isan'ireny izay nitsokosoko miditra any an-tranon'ny sasany ka mahalasa ho babo ny vehivavy adaladala, vesaran'ny fahotana, entin'ny filàna maro. Mianatra mandrakariva nefa tsy mahatratra ny fahalalana ny marina. Zay zany a ataoko angamba fa tsy hiditra lalina am'zay koa tsika, fa misy mihitsy a ny mpanompon'Andriamanitra na vavy io na lahy, mety hoe voafitaka na io zany a no mitandremana. Ary zay nahatonga an'i Jesosy rehefa mandeha mamangy a, rehefa mandeha mamangy manome fampiarezana de naniraka ny mpianany izy a roa mandeha tsiroaroa mba hampahery. Fa mila mitandrina zany tsika amin'izany hoe mandeha irery na vavy io na lahy amin'ny fampiarezana ny hafa fa lasa misy mihitsy ny manao ino moa izy teo, araky ny filazana eto avery kely a, misy mihitsy misokosoko miditra any an-tranon'ny sasany ka mahalasa ho babo ny vehivavy na ny lehilahy adaladala, vesaran'ny fahotana, entin'ny filàna maro. Mila mitandrina tsika fa zao zavatra am'zao fiainantsika zao a, am'zao andro farany, zao ny hoe andro farany ainam-parany any hozy izy niteny teo amboloany a, de misy mihitsy zany a, ka mila mitandrina zany a, na ianao vangina na ny mpamangy. Andiny fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy, andiny fahafito izy hoe mianatra mandrakariva nefa tsy mahatratra ny fahalalana ny marina. Hany a ka
mivily mba te handeha amin'ny fahamarinana ihany satria te hampahery. Zay anie no tena tanjony, te hizara, te hampahery hoe ilay Jesosy ity anie tena tsara. De matetika eo koa zany a no tian'ny Tompo hoe mitady ny fahalalana marina. Ny marina dia ny fibebahana, ny fahamasinana ireo toetra ireo, fa tsy manaraka ny Tompo amin'ny fitiavam-bola. Eo a de averin'ny Tompo hoe tandremo a ny fitoriana fotsiny ihany a ny amin'ny fitahiana. Évangile de prospérité hozy izy ny teny frantsay a, tandremo a fa rehefa tsisy fitahiana, ohatrany tsy misy fitahiana ato amin'ilay fiaraha-mivavaka, ohatrany tsy misy zavatra miseho akory, dia ary ohatran'ny nahatra ary zay a, de lasa mandà ny Tompo. Fa mila mitandrina isika izany fa ny Tompo a dia ny fahamarinana, ny fahamasinana ao zany a no tian'ny Tompo a de ny mba hidirantsika any an-danitra. Ary tahaka ny nanoeran'i Jana sy Jambra an'i Mosesy no hanoeran'ireo koa ny fahamarinana. Izy ireny dia olona maloto saina sady tsy manam-pinoana marina. Eo zany a, tandremo ny saina maloto, tandremo ny tsy finoana. Araky ny hira teo zany averiko ilay tononkira satria tena nanaitra anahy mihitsy ilay izy a, hoe andiny fahatelo amin'ny le hoe Ahiva Jesosy tomponay na hoe toa mila ampisalasala io tena fahagagana io ary laviny tsy mahalala nefa azo ny finoako. Tena misalasala ianao raha vao tsy manam-pinoana de misalasala. Angatao mihitsy a ny Tompo hanome finoana fa raha vao tsy manana finoana de misalasala ny amin'ny zavatra miseho rehetra. Hoe fa maninona moa zany ny olona mahita ny Tompo, fa maninona ny olona mahita ny fanahy masina, mahazo ny fanahy masina, fa nahoana izany tsy mahita? Satria any amin'ilay finoana sady a, efa misalasala hoe tena misy ve Andriamanitra? Ny finoana hozy izy a dia tsy maintsy mino aloha fa misy Andriamanitra, fa izy nahazo zao rehetra zao a de misy koa ny Jesosy Kristy ary ny finoana ihany koa dia ny Tompo a de nanome ny ainy teo amin'ny hazofijaliana hamonjy izay rehetra miverina aminy. Ny rano teo amin'ny hazofijaliana no hanadio antsika. Zay a no ambarantsika eto. Amin'ny farany a, mila manasa anao sady zany haharitra hatramin'ny farany fa ny mpanompon'Andriamanitra dia hanasa anao a, raha mbola tsy nanolotra tena ho an'ny Tompo ianao de hivavaka izy a, ary hivavaka aminao a, hanolotra ny tenanao amin'ny Tompo. Raha nihembotra ianao na niverina dia fotoana koa zao a hiverenana amin'ny Tompo. Maharitra hatramin'ny farany a, fa ny mpanompon'Andriamanitra zany a mbola hizara ny tenin'Andriamanitra avy eo a, amin'ny farany izy a dia hanao an'izay vavaka izay a sy fanoloran-tena ho antsika zany a izay a mbola tsy nanolotra tena na nihembotra. Dia tahak'izay hozy izy, aoka mba tsy tahakan'ny Jana sy Jambra fa hihembotra amin'ny fahamarinana. Izy ireny dia olona maloto saina sady tsy manam-pinoana marina. Fotoana izao a hibebahantsika, hanao vavaka fibebahantsika, hibebaka ao anatrehan'ny Tompo a, raha naloto saina ianao. Raha voatonona tamin'ireo zavatra betsaka voatonona teo a, ny toetrantsika dia ndao tsika hibebaka ao anatrehan'ny Tompo a, fa mbola tiantsika izy matoa maheno izany teny izany ianao androany a, mba hibebaka sy hiverina aminy. Andiny fasivy amin'ny anaran'i Jesosy, kanefa tsy handroso intsony izy, fa ny hadalany dia aseho amin'ny olona rehetra, tahaka ny an'ireo roalahy ireo koa. Zay zany a, tamin'ny hery ny Tompo de niteny mihitsy, nampatahotra ny tenin'ny Tompo koa. Aza mangatsiaka hozy izy, aoka ianao hozy izy hangatsiaka na mafana fa raha matimaty ianao a de aleoko mivavaka. Any amin'ny Apokalipsy zany no teneniny an'izay a. Fa eto zany a, de zay mihitsy miverina eto ny ampatsivon'ny Tompo eto mihitsy hoe fanahy masina hoe kanefa tsy handroso intsony izy fa ny hadalany dia aseho amin'ny olona rehetra. Mampatahotra zany a fa raha matimaty tsika, le matimaty moa zany amin'ny fiteny gasy matimaty fa maty averina indroa raha tena maty zany tsika dia aseho amin'ny olona ny fahotana tahakan'ireo roalahy ireo hozy izy fa aoka tsy ho matimaty ianao fa mba hahafana zany tsika raha maheno izao teny izao tsika tsirairay avy a, de fotoana zany zao a hibebahantsika, hitodiantsika amin'ny Tompo indray. Andao alika tsika tsirairay avy a, de ndao tsika hibebaka amin'ny Tompo a raha nandalo sy nitondra tena tamin'ireo teny maro ireo dia efa hanolotra-tena sady amin'ny Tompo mangataka ny ran'i Jesosy mba hadioviny a, ary araky ny teniny koa hoe roainy devoly a dia handositra anareo. Aorian'ny fibebahana dia hitsangana tsika handroaka ny asan'ny maisina, ny asan'ny satana ihany koa zay a mamatotra antsika tsirairay avy. Aoka tsika samy hivavaka, samy handao alika
dia hibebaka ny hafian'ny tompo. Zava-tika tompoko. Eny Ray Masina, ianao tokoa no any an-danitra mahita anay ankehitriny. Dia Andriamanitra anton'ny zavatra rehetra, ianao ilay masina araka ny hira teo. Ianao ilay masina, ianao ilay masina mahita anay, mahafantatra anay, ilay fanahinao masina koa no efa nomenao ny olonao rehetra. Teninao izany fa arotsaka ao, izany amin'izao andro farany izao araka ny teninao fa izao no andro farany, aty farany aty dia miseho tokoa ny loto, ny fahotana voatonona maro teo Tompo a, ka dia izany no andolianay anatrehanao Tompo a, fa tsy izay tsirairay avy izao dia voateny amin'izany, na dia ny iray tamin'ireo ary Jesosy no tsy voatananay a, dia tsy tanteraka anatrehanao izay ka dia mifono aminao aho Tompo. Raha loto ny fo, raha ratsy ny saina, ny teny ratsy, ny avinavina, tia tena, tia vola, ny avinavina, ny rehareha, tia ny ratsy noho ny tsara Tompo. Mifono aminao ny amin'ny fitiavana koa, tafin'aretina tafahoatra dia fotoana izao Jesosy hitodiana aminao a. Misaotra anao izay satria menao fotoana, noho ny fitiavanao dia tanteraka ny fotoana androany. Manontany ianao, moa tena anao tokoa? Moa avy aho Jesosy? Tena anao ve izaho Jesosy? Moa tafiditra amin'ny lanitra tokoa ve? Eny Tompo, mifono aminao Tompo. Raha nihodina teo anatrehanao a, variana amin'izao fiainana izao, variana etỳ amin'izao tontolo izao Tompo a, ka dia mifono aminao ny nandehanan'ny tongotra, nandeha tamin'ny lalana tsy araka ny sitraponao, malalaka tokoa ny lalana, mitondra any amin'ny fahaverezana hozy ianao, fa ety ny lalana amin'ny famonjena. Ety sarotra ny lalana Tompo a, ho any amin'ny famonjena, izay dia tiany malalaka, tiany midanadana Tompo a, kanefa androany ianao dia teny aminay mba hiverina. Raha nandeha tamin'iny lalana iny Tompo a, lalana ratsy, ny fitiavan-tena, fitiavam-bola, ny fireharehana, firehaka amin'izao fiainana izao, dia tonga indray Tompo ianao a, miantso anay, entina aminao ny tongotra na loto nalehan'ny tongotra hifonana aminao Jesosy, mangataka ny ranao hanadio tanteraka. Manao todika ivoho Jesosy androany, manao todika ivoho hiala amin'ny fitiavana ratsy rehetra, amin'ny tsy fahamendrehana voatonona maro teo a, ny fonana aminao, ny tsy fahamarinana, ny tsy fahamasinana natao hatramin'izay androany Tompo, dia te hiverina aminao izahay ka dia miverina, todika aminao, manara-dia anao, ny dianao no tianao arahanay Tompo a, ka dia manara-dia anao izay Jesosy. Eny ny tongotray sasao, ny tongotray tsirairay avy, nalehan'ny tongotray a, ary indrindra koa ny raisin'ny tanana, raha nandray tanana, zavatra nataon'ny tananay, zavatra nataonay Jesosy maro, tsy araka ny sitraponao. Betsaka ny fierikerehana, betsaka ny zavatra maro a, maloto ny tananay, ny raisinay Jesosy a, nalehanay. Dia hifonana aminao mangataka ny ranao Jesosy, hanadio tanteraka ny tanako koa androany. Sasao indray ny tanako, sasao ny tananay tsirairay avy a, raha namono olona, raha nandatsaka ran'olona Jesosy, raha nanaonao foana teo anatrehanao a, dia diovy ny tananay tsirairay avy androany. Sasao a, mba tena ho hafa-kely mangataka ny ran'i Jesosy, ny ran'i Jesosy Kristy a, arotsaka ao teo amin'ny hafiajaliana ampy manadio tanteraka, ka dia sasao ny tananay, sasao ny tongotray Jesosy. Fonana aminao ny zavatra nenono sofina, betsaka ny zavatra henon'ny sofinay, zavatra misy amin'izao fotoana izao, aty am-parany aty tokoa Jesosy a, dia maheno zavatra ratsy izahay, ny fitenenana ratsy a, ny fanaratsiana, ny fanenjehana, ny fankalana, indrindra ny fankalana anao, ny fanenjehana anao Jesosy a, noho ny tsy finoan'ny olona, noho ny fanamarina-tenan'ny olona, dia enjehan'ny olona ianao, enjehan'ny olona ny fahamarinana, ny marina, ny fahamasinana, ianao ilay marina, ianao ny fahazavan'izao tontolo izao izy ianao, kanefa dia halan'ny olona noho ny tsy finoana, noho ny fierikerehany, ka dia mifono aminao raha maheno izany izay Jesosy a, tondra fahalitona, tondra sain-dratsy ao anatin'ny fonay izany, zavatra hitan'ny masonay maro etỳ amin'izao tontolo izao, betsaka ny zavatra hitan'ny maso ankehitriny a, amin'ny zavatra hita miseho amin'ny sary, ny amin'ny telefaonina, ny tele, ny amin'ny zavatra maro, dia betsaka ny zavatra hitanay etỳ amin'izao tontolo izao Jesosy, ny manodidina anay a dia mitondra
fahatezerana, mitondra fankahalana, indraindray koa Jesosy amin'ny fanamarinana tena ao anatin'ny fonay ka de mifono aminao ny amin'ny fijery, ny amin'ny zavatra niloana, ny amin'ny zavatra nambaran'ny Vava. Miteny ratsy matetika, miteny ratsy Tompo dia miteniteny foana, noho ny tsy finoanay dia miteniteny foana, mankahala miteny foana, ary indrindra raha ny teny tafahoatra na ny amin'ny zanaka na ny manodidina noho ny zavatra miseho, hifonana aminao raha nisy teny tsy araka ny sitraponao, teny tsy voahevitra de mangataka aminao androany sasao tanteraka, mangataka androanao soa hanadio anay tanteraka, fa le ranao Jesosy ampy manadio, le ranao ampy manavao anay, avao zay tsiraray avy androany, n'iza tena mibebaka aminao nanolo-tena androany de avao zay ny fony, avao zay ny fanahiny, mila ny ranao zay Jesosy hanadio tanteraka ka dia esory ny fo vato, ilay fo vato feno fankahalana, feno fahatezerana, feno tsy fitiavana, esory tena fonofo ny fonao Jesosy no feno, ho feno fitiavana, fanetretena, feno anao Tompo feno finoana ka de misaotra ny amin'ny ranao soa satria ny ranao irery no afaka manadio izany, manala izany de misotro ny ranao zay Jesosy, misotro ny ranao koa. Ny ranao teo amin'ny hazofijaliana araka ny teninao fa ny ranao tena fisotro de misotro ny ranao zay Tompo hanadio ny fonay, hanadio ny sainay, hanadio koa ny ao anatinay tsiraray avy, ny ranao de afaka mandoro koa, tena mandoro zay tsy hainao rehetra ao anatinay, n'inona endrika aretina, n'inona valana aretina, tsimoka aretina ao anatin'ny vatana koa dia dorana amin'ny ranao Jesosy, ny sain-dratsy rehetra, ny fomba ratsy, mpanao ratsy de dorana amin'ny ran'i Jesosy ka de misaotra indrindra amin'ny ranao satria ny ranao teo amin'ny hazofijaliana ampy manadio anay, ampy manavao ka de misaotra zany indrindra no asahinay Tompo, hitsangana izay satria efa mibebaka teo anatrehanao matoky izay fa ianao hamela heloko, fa ny Satana kosa ny devoly de mbola mampiherikerika, mitondra fanakorotana, sain-dratsy, fo maloto dia mbola roahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, hitsangana isika tsiraray avy handroaka ny asany devoly amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, no handoahana ny devoly Satana, miala ny Satana, mivoaka ny asan'ny Satana, ny asan'ny devoly rehetra, tsy hanaketsy hanam-pahefana amin'ny tenako, ny sain-dratsy, ny fiherikerena rehetra, ny fo maloto, fahazaran-dratsy, ny tsy fitiavana, ny fankahalana, potehina sy roahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, dorana amin'ny ran'i Jesosy ny asan'ny maître, ny asan'ny devoly rehetra, devolin'ny Losifera, devolin'ny Belzeboba, mitondra sain-dratsy, ny devolin'ny Jezebela, ny amin'ny fitafiana maloto, ny fitondran-tena maloto, potehina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy eo amin'ny farimehana rehetrarehetra, roahana amin'ny anaran'i Jesosy, dorana amin'ny ran'i Jesosy ny asan'ny devoly Satana, devolin'ny mpamosavy, devolin'ny famosavina rehetra, devolin'ny zazavavin-drano, ny famangina ratsy, ny fampierikerena, ny tsy finoana, mitondra tsy finoana, mitondra fankahalana, mitondra asan'ny Satana sy ny devoly amin'ny endriny samihafa, dorana amin'ny ran'i Jesosy, roahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy eo any amin'ny farimehana ny Satana, miala nareo Satana, mivoaka ny asan'ny devoly Satana, tsy hanaketsy hanam-pahefana, tapatapahana ny asan'ny devoly, ny mena rana ela, ny mena rana fanahy, potehina ny lohan'ny dragona, tapatapahana, potehina amin'ny anaran'i Jesosy devolin'ny fanenjehana, devolin'ny fankahalana amin'izao asa izao, asa fanompoana, ny amin'ny fiainanay, ny amin'ny tokantrano, ny amin'ny ankohonanay, ny vady aman-janaka, roahana amin'ny anaran'i Jesosy ny asan'ny devoly Satana, tsy hanaketsy hanam-pahefana, devolin'ny fampisarahana, roahana amin'ny anaran'i Jesosy ny devolin'ny fankahalana, devoly fanakorotana mitondra ady, devoly mitondra ady, devoly mitondra ady rehetra miala amin'ny anaran'i Jesosy, mitondra ady, mitondra fankahalana, mitondra tsy fitiavana amin'ny fiainanay, amin'ny ankohonanay, amin'ny tokantranonay, amin'ny asa fanompoana, roahana amin'ny anaran'i Jesosy, inona endrika fanenjehana, inona endrika fankahalana, fanaratsiana ny asan'Andriamanitra, ny fanaratsiana ny mpanompon'Andriamanitra rehetra, miala ny havariana rehetra amiko, ny tsy hanaketsy hanam-pahefana, ny fampierikerena, ny fahalainana, devoly mitondra fahalainana, fahalainana amin'ny fahaizan'Andriamanitra, fahalainana amin'ny fahazotoana, amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra rehetra, potehina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, devolin'ny asan'ny Satana sy ny devoly roahana amin'ny anaran'i Jesosy, mivoaka, tsy hanaketsy hanam-pahefana amin'ny fonay, tsy hanjaka amin'ny sainay tsiraray avy, amin'ny tenanay, ny tongotra, ny tanana, amin'ny vava sy amin'ny molotray, amin'ny lelanay, ny asan'ny devoly Satana, ny amin'ny maso zavatra henon'ny sofina, tapahana, potehina amin'ny anaran'i Jesosy, tsy hanaketsy hanam-pahefana amin'ny fiainanay intsony ny asan'ny devoly Satana, fa ny ran'i Jesosy handrakitra, ny ran'i Jesosy handrakitra.
raha an'i Jesosy hanadio tanteraka. Ianao Jesosy niasa, ianao nandamina ny fiainana rehetra. Inona ny fikamban'ny Satana amin'izao fiainana izao a? Tena efa resy teo amin'ny hazofijaliana ny asan'ny devoly Satana. Efa resin'i Jesosy, efa resin'i Jesosy teo amin'ny hazofijaliana ny asan'ny devoly Satana. Resy izany a, any amin'ny farihy-mirehetra afo ny asany maizina, ny asan'ny devoly no tsy finoana, tsy finoana. Ny fampierin-kerehana ataon'ny Satana sy ny devoly miala any amin'ny farihy-mirehetra afo. Tena ketsana fahefana ny asan'ny devoly a, dia voatonona rehetra teo ny fankalana, ny fitiavanavonana, ny fitiavam-bola, fitiavan-karena, ny fitiavan-tena, ny fiarihana rehetra amin'ny endriny samihafa, ny fahazaran-dratsy, ny fomba ratsy. Poterako sy rohako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mizaka anak'io amin'ny fiainanay, amin'ny mpanofony rehetra. N'iza mibebaka eo anatrehan'ny Tompo androany dia efa hainao Jesosy nanadio ary ny asan'ny devoly tsy hiverina intsony, tsy hanjaka amin'ny fonay Jesosy, tsy hanjaka amin'ny fananay fa torana amin'ny ran'i Jesosy, voahana amin'ny anaran'i Jesosy any amin'ny farihy-mirehetra afo ny Satana sy ny devoly. Ny ran'i Jesosy handrakotra, ny ran'i Jesosy no handrakotra, ny ran'i Jesosy no hanjaka tanteraka amin'ny fiainantsika tsirairay avy ary indrindra mangataka ny ran'i Jesosy mba hiasa. Ny ranao Jesosy no sotoinay ary ny ran'i Jesosy afafy. Antsoiny ny ran'i Jesosy afafazo amin'ny tenanao, afafazo amin'ny tokantranonao. Afafy ny ran'i Jesosy, afafy ny ran'i Jesosy, afafy ny ran'i Jesosy. Fa ny devoly Satana kosa dia fatorana ny ataon'ny Satana sy ny devoly, fatorana atipy any amin'ny farihy-mirehetra afo, atipy any amin'ny farihy-mirehetra afo, torana amin'ny ran'i Jesosy, torana any amin'ny farihy-mirehetra afo ny asan'ny devoly any amin'ny farihy hafa. Tena ketsana fahefana fa ny ran'i Jesosy handrakotra. Ran'i Jesosy handrakotra, afafy ny ranao Jesosy, afafy ny ranao. Hanjaka tanteraka amin'ny fiainako, hanjaka aminay tsirairay avy, hanjaka aminay tsirairay avy dia misaotra indrindra ny amin'ny ranao Jesosy manadio, ny ranao hanadio tsy hiverina foana aminao fa tena hanadio tanteraka amin'ny fiainanay tsirairay avy. Misaotra manadio manavao, misaotra miaraka aminay manimba dia manjakà indray Tompo, manjakà aminay tsirairay avy dia noho ny vavakay Jesosy. N'iza mibebaka, n'iza koa manolo-tena sady eo anatrehanao ankehitriny dia eny ianao any an-danitra any ary hamindra fo amin'ny tsirairay avy. Dia heverina isika handohalika eo anatrehan'ny Tompo isika. Mbola hangataka ihany koa ny fanahy masina. Antsoiny ny fanahy masina ho aminao, fenoy ianao izay fanahy masina, midina fanahy masina. Aoka ianao hiteny aminay indray, ampahafantatra anay ny sikafonao. Ianao ilay ao anatinay, ianao ilay ao aminay mandrakariva hozy ianao mbola angatahanay ianao, hameno anay tanteraka, hameno ny tenanay, hameno ny sainay, ilay fanahy fahazavana, fanahy manolo-tsaina, ilay fanahy misolo vava, ilay fanahy fahendrena. Ianao no miasa, aoka ianao hameno anay tanteraka, hameno ny tsirairay avy. Fenoy izay fanahy masina ary mitenena fa mitady anao mandrakariva. Ilanao foana izay, fenoy izay mba hitobaka tokoa, hitobaka ny fainao masina aminay tsirairay avy amin'ny fiainanay. Hitan'ny olona ny voninahitra ao, hitan'ny olona ny fahamasinanao. Hiseho ny fahamasinanao manomboka izao indray Tompo. Asehoany ny herinao sy ny fahefanao fa ianao no mifidy tahaka ny fividiananao ireo mpanomponao maro, tahaka ny nanehoanao ny voninahitra tamin'ireo mpanomponao maro dia mbola asehoany indray izany amin'ny fiainanay tsirairay avy. Fenoy izay fanahy masina, fenoy izay fanahy masina, fenoy ianao mandrakariva. Anjakanay mitenena Tompo, tenena koa. Ianao ilay mampahafantatra anay ny marina, mampahafantatra anay ny miafina. Inona ny zavatra miafina dia asehonao, zavatra mafina dia asehonao ary amin'izao farany izao hozy ianao no androtsahana ny fainao masina amin'ny olombelona rehetra, ny amin'ny zaza na ny zaza minono na ny ankizy dia efa ampahafantarinao, misotranao izay satria asehonao izany amin'ny fiainanay, asehonao izany amin'ny asanao Jesosy. Fenoy ny fainao masinao izay tsirairay avy, ny tenanay, ny asanao Jesosy, ny asa fanompoana amin'izao asa fanompoana izao Jesosy. Ho avy Jesosy Kristy hozy ianao, amin'ny avy Jesosy Kristy. Fenoy foana ny fainao masina, vangio izay Tompo fa mila anao manantena anao foana izay. Ianao no tomponay, ianao ny herinay, ianao no miasa, ianao no miasa, ianao no miasa. Misaotra fanahy masina, misaotra fanahy masina, misaotra fainao efa tia dia tena tia hatramin'ny farany. Tsy miova ianao, tsy miova ianao ary mamindra fo mandrakariva. Tompo tsy mitahiry hatezerana ianao, tsy mitahiry fahatezerana fa mamindra fo. Ka n'iza miverina amin'ny fon'ny rehetra tokoa
manaiky ianao, tady ianao fony rehetra dia miaino ianao any an-danitra miara-mila koa, hanadio sy hanavao ianao. Eny Tompo, araka ny teninao. Fa na dia mitan-drano ary aza ianao dia tsy hanafitra anao ireny. Mitan'io dia tsy ho difotra ary na hamaky ny afo izy ianao dia tsy ho maiky, tsy handoro anareo ny lehilahy. Eny Tompo, misaotra anao fa ianao tokoa manafaka anay amin'ny asany maizina, amin'ny asany devoly ka dia salama izay manomboka izao, matanjaka izay, arovanao amin'ny loza, amin'ny asan'ny Satana, ny amin'ny fierik-kerehana, ny amin'ny tsy finoana, ny amin'ny fanahiana amin'izao fiainana izao. Esorina ny fanahiana fa hatoky anao hatramin'ny farany dia mba ho tafiditra hahita ny voninahitra ho any an-danitra any Tompo. Misaotra ny asa, misaotra ny malivavaka, misaotra Ray, misaotra Jesosy Kristy. Misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aleloia. Amen. 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 Aleloia. Misaotra ny tompontsika ny amin'ny famanginy fanafahana. Tena mahatsiaro maivana raha tena mibebaka tamin'ny tompo ianao dia tsapanao mihitsy fa maivana amin'ny fihazakazahana. Feno fihazakazahana mandritra ny herinandro any an-drahona any ary ka variana amin'izao fiainana izao dia tena reraka fa rehefa mibebaka sy manantona ny tompo dia hamaivany ny daholo izany ny amin'ny fiainantsika rehetra. Dia misaotra ny tompo manadio manamaivana ny amin'ny fiainantsika. Dia misaotra ny amin'ny famangin'ny tompo teo izany amin'ny rano manadio ny fanahy masina mamangy antsika. Dia omeko an'ny mpanompony izany ny amin'ny toy ny fotoana Mama Felicia nitondra ny teny izay hampiarezana antsika ary mbola manasa antsika haharitra hatramin'ny farany fa amin'izay izany no hanaovana vavaka. Raha mbola tsy nanolo tena ho an'ny tompo ianao dia fotoana izany hitodiana hanorina tena ary natao anatin'ny fiangonana dia izy hanao ny vavaka hiaraka aminao hanorinao tena indray koa. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Aleloia. Amen. Amen. Hoy ny fanahy masina teo, ho avy aho, ho avy hoy Jesosy, aza asiana tasy ny fitafianareo, aza asiana tasy ny fitafianareo fotsy. Ny fanahintsika izany, izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hitany Tompo. Izay no teny fanahy masina teo. Ho avy aho Jesosy Tompo, ambaro ny oloko izy. Ho avy aho hoy Jesosy Tompo, aza asiana tasy ny fitafianareo. Aoka izany ho fotsy ny fitafiantsika, fa izay tsy manam-pahamasinana hoy ny Tompo dia tsy ahitan'Andriamanitra, tsy ho tafiditra any an-danitra izany. Maro be ny ratsy ataon'ny zanak'olombelona voambaran'ny mpanompony teo. Maro be dia maro be. Repentance. Oka tena hibebaka marina isika tsiraray avy. Hibebaka marina. Satria hoy ny Tompo hoe ho avy izy. Ho avy izy. Oka isika hitandrina mba hadio ny fanahintsika ka ho tafiditra any an-danitra isika. Amen. Ry hava malala amin'ny Tompo, mbola faly miarabanareo aho anio ary misaotra betsaka ny Tompo ny amin'ny mpanompony izay nitondra ny fampibebahana teo. Teo am-pandolehana teo aho dia henoko ny Tompo niteny ny fanahin'ny Tompo fa niandry aho amin'ny hafaran'ny fotoana izany anambarako izany ny teny izay nitenen'ny Tompo satria tsapako hoe efa hifarana ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo dia nitadidiako tsara mihitsy ny teny fanahy masina tao anatiko, nitadidiako tsara mihitsy. Voninahitra ho an'i Jesosy ary fonako aminy satria mbola nisy teny iray hafa nomeny ahy fa izay izany no tsy mbola tafaverina atao anatiko. Fa isaorana ny fanahy masina fa izay
tadidy dia izay zany no tiany ambara. Ry hava malala amin'ny tompo, ny teny teo izay nentin'ny mpanompony teo tamin'ny fibebahana dia mampatahotra. Indraindray mantsy isika rehefa miaino ny tenin'Andriamanitra dia ohatran'ny hoe raisintsika olombelona, isika tsiraray avy zany ao daholo isika rehetra hoe maivana. Maivana satria efa teny efa eno le teny maro hoe izay manao an'izao, izay ohatr'izao, izay ohatr'izao dia tsy mendrika anatrehan'Andriamanitra. Ohatran'ny hoe fahazaran'olombelona izany mandray ny teny rehetra izay eno anatin'ny Baiboly. Ry havana mila mitandrina isika fa tena Andriamanitra mahatahotra io Andriamanitra io. Andriamanitra tena mahatahotra ary tsy azontsika vazivaziana. Tsy azontsika vazivaziana fa mila isika tena mandeha amin'ny tahotra sy ny ovotra mihitsy raha te hiditra any an-danitra. Ry havana manasanao ahy ary vavaka amiko foy alohany anambarako ny teny izay nomeny fanahy masina antsika zany anio ampaherezany antsika tsiraray avy. Iara hivavaka isika tompo. Tompo malala misaotra anao izay ny amin'ny tapany voalohany vita teo Jesosy io. Misaotra anao Jesosy ny amin'izay nibebaka tokoa Jesosy. Tompo malala raha nisy tsy tena nibebaka teo Jesosy dia aoka ny teny ho tonga aminay izao mba hampibebaka ny hafa Jesosy. Satria tompo efa tsisy intsony ny fotoana, tsisy intsony ny fotoana Jesosy hoy ianao. Satria efa ho avy ianao Jesosy io ka miantso ny olonao ianao mba hiverina any aminao. Mba hiverina any aminao. Araka ny teninao teo hoe ambarako amin'ny olonao hoe ho avy ianao. Ho avy ianao Jesosy io ka mangataka aminao fanahy ny tompo. Mangataka aminao aoka ianao andray ny contrôle ny tenako. Sao izay bitika kely indrindra eo anatrehanao Jesosy. Ianao ilay lehibe indrindra ray. Ianao ilay masina ao an-danitra ao. Ilay tsy azo vazivaziana. Ianao no mihazona izao rehetra izao. Ka mangataka aminao fanahy masina. Rakofy ny fanahy masinao ao. Izay menadahy eto. Sy ny olonao eran-tany koa. Ary ny ankodranay tsiraray avy. Ka mangataka aminao fanahy masina. Ampiteny ay. Aoka ianao hikasika ny olonao tsiraray avy. Mba hifoha. Fa tsy hovariana eto amin'ity tany feno faharatsiana ity. Ka mitenena fanahy masina raisy ny contrôle ny tenako. Fa trano fotsiny ihany aho. Fa ianao no mitoetra ato anatiko. Fitaovanao kely sy bitika aho. Ka inty aho manaiky ho ampiasainao. Raisy ny vavako. Raisy ny momba manontolo. Iteny izay tianao ambara fanahy masina. Ka manomboka amin'izao ora sy fotoana izao. Hatramin'ny fiandohana, hatramin'ny fiafarana dia ianao no mandray ny contrôle rehetra amin'ny anaran'i Jesosy eto Nazareta. Misaotra fanahy masina. Amen. Amen. Ry hava malala amin'ny tompo. Nikeo maraina tamin'ny nifoa zany dia no nandohalika ny vavaka dia henoko ny fanahy masina ny teny hoe tsy ampitoviako ny manompo ahy sy ny tsy manompo ahy. Izany no nambarany anikeo. Dia izay teny izay fantatsika tsara ho an'izay mahafantatra zany fa ao amin'ny bokin'ny Malakia 3:9-10. Izay zany no tenen'ny fanahy masina teo ampandolehana raha nivavaka ao. Dia no efa nipetraka zany no nivita zany ny vavaka nataoko dia nampahafantatra zany fanahy masina hoe izay no angalako teny zany, anisan'ny teny izay hoentiny fanahy masina eto amin'izao ora izao ampy hibebahany hiantsony antsika zanany izany mba hiverina aminy. Bebaka foana isika. Nibebaka foana isika. Teo tsika efa nibebaka dia ny teny izay ho azontsika zao koa dia afaka dinihinao amin'ny momba ny tenanao. Za ihany koa anatin'izany. Dinihantsika zany tenantsika ny amin'ny teny tonga satria ny teny omenentsika zao io dia tena ampatahotra. Ampatahotra satria na izara teo nandinika an'io teny io zany dia hoziziko hoe tompo misy tahotra kely zany tao anatiko. Ry havana. Io teny io zany dia hovakintsika ny 7:10
ka hatramin'ny fa 720 ao amin'ny bokin'ny Malakia toko 7. Fa an'io zany tamin'izako nomeny fanahy masina an'io zany dia noho ny efa niraisiko zany io teny io dia nasainy novakiako mihitsy hatrany amin'ny voalohany Malakia toko voalohany ka hatramin'ny toko 7 farany izany. Ianao hamaky azy rehefa malalaka ianao fa ahazo teny betsaka ao ianao fa tsy ho raisiko manontolo satria mbola misy verse hafa zany no tiany fanahy masina hanamarinana ary tena hoe ampifoazana antsika izany. Hovakiantsika zany bokin'ny Malakia toko 7 andiny fa 7:10 ka hatramin'ny fa 4:20 dia mangataka aminao aho hanaraka tsara ny baiboly any an-tananao raha misy baiboly ao aminao. Vakiantsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny titrany ato amin'ny baiboliko dia miteny hoe mivaky toy izao hoe ny andro anehoan'Andriamanitra ny fahamarinany. 7:10 Ny teninareo dia mahery mamely ahy hoy ny Tompo. Nefa hoy ianareo, inona no resakay noentinay namely anao? Tamin'ny nitenenanareo hoe zava-poana ny manompo an'Andriamanitra. Inona moa no soa azo tamin'ny fitandremantsika izay nasainy no tandremana, sy tamin'ny nandehanantsika nitafy lamba fisaonana. Teo anatrehan'Andriamanitra toy izao rehetra izao. Azafady, teo anatrehan'Andriamanitra tompony izao rehetra izao. Averiko kely 4:10. Averiko mihitsy hatramin'ny 7:10. Ny teninareo dia mahery mamely ahy hoy ny Tompo. Nefa hoy ianareo, inona no resakay noentinay namely anao? Tamin'ny nitenenanareo hoe zava-poana ny manompo an'Andriamanitra. Inona moa no soa azo tamin'ny fitandremantsika izay nasainy no tandremana, sy tamin'ny nandehanantsika nitafy lamba fisaonana teo anatrehan'Andriamanitra tompony izao rehetra izao. Ankehitriny isika dia midera ny mpirearea hoe sambatra. Eny, ambinina izay nanao izay ratsy, sady naka fanahy an'Andriamanitra izy, nefa afa nandositra ihany. Tamin'izany izay natahotra ny Tompo dia samy niresaka tamin'ny namany avy, ary ny Tompo niaino ka nandre izany. Ary nisy boky nosoratana teo anatrehany, ho fahatsiarovana izay matahotra ny Tompo sy mihevitra ny anarany. Ho rakitra soa ho ahy ireny amin'ny andro izay ho tendreko, hoy Andriamanitra tompony izao rehetra izao. Ho antra azy aho, toy ny olona antra ny zanany izay manompo azy. Dia ho hitanareo indray ny tsy fitovian'ny marina sy ny meloka, dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Fa indro avy ny andro mandoro, toy ny fatana fandoroana izy, ary ny mpirearea rehetra sy ny mpanao ratsy rehetra dia ho vody vary, ka handoro azy ny andro izay ho avy, hoy Andriamanitra tompony izao rehetra izao, ka tsy asiana miangana na ny fotony na ny sampany. Ary posaka aminareo izay matahotra ny anarako ny masoandro ny fahamarinana, mitondra fanasitranana eny amin'ny tanany, ary voaka ianareo ka hifaly avanja toy ny zanak'omby mifay. Ho hitsainareo ny ratsy fanahy, fa ho lavenona ao ambanin'ny faladianareo izy amin'ny andro izay ho tendreko, hoy Andriamanitra tompony izao rehetra izao. Tsarovinareo ny lalànan'i Mosesy mpanompoko. Veriko indray. Tsarovinareo ny lalànan'i Mosesy mpanompoko, izay nandidiako azy tao Horeba, ny amin'ny Israely rehetra, dia nididy sy ny fitsipoka. Indro aniraka any Elia mpaminany ho aminareo aho, dia ny tsy mbola tonga ny andron'ny Tompo
ilay lehibe sady mahatahotra, ary izy no ampody ny fony iray ho amin'ny zanaka, ary ny fony zanaka ho amin'ny rainy. Fandrao ho avy aho amely ny tany amin'ny fandringanana. Amen. Ry havana ny ten'Andriamanitra eto dia manambara izany ny amin'ny alahelo ny aloha, ny amin'ireo zanany teo aloha izany izay niverin-dalana, izay mieritreritra hoe manompo an'Andriamanitra, manatitra vokatra any am-piangonana, manao fanatitra, nefa zavatra misy kilema, zavatra maloto eo anatrehan'Andriamanitra izany, fa mbola manao ny fiainana izao tontolo izao ihany. Raha mamaky ianao ny Malakia manomboka amin'ny toko voalohany, tonga de fitiniko zany le izy, dia malahelo zany Andriamanitra ny amin'ireo milaza fa hoe zanak'Andriamanitra, nefany manao ny contraire eo anatrehan'Andriamanitra. Ry havana alohan'izay aloha miala tsiny kely satria ty telefony ty simba zany le telefonako anankiray tena fampiasaiko zany fa ito telefona ito zany misy problème kely ihany koa ka asiako charge ihany le izy mba tsy ho tapakatampoka zany satria indraindray izy ity zany tonga dia tapakatampoka. Azafady fa efa nangataka tamin'ny tompo zany napetrako amin'ny tompo fa hividy telefona vaovao aho ny tompony izao rehetra izao, ka hividy vaovao zany ahafahako manao asa tsara ho an'ny tompo, satria ny tompony asa azy avokoa ny rehetrarehetra, na ny vola aman-karena na ny tenako ara dia azy tsisy Jesosy zany no manome ny vola. Amen. Engane mba ohatrany koa ianao. Amen. Fampianarana sady fampaherezana ny momba antsika raha tsy antsika na ny tenantsika ary tsisy antsika eto ambonin'ny tany, fa tokony ho an'Andriamanitra daholy raha ohatra ka tianao no manaraka an'izay tompo. Amen. Tsisy antsika ny tenin'ny tompo dia eto zany ny tompo mampafantatra fa misy zany anankiroa ny karazantsika olombelona, araka ny teneniko teo hoe misy ny milaza fa manao ny asan'Andriamanitra, hoe zanak'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra, nefany manivaiva an'Andriamanitra, na de hoe manao fahafolo-karena raha ny olona sasany, dia ny fahafolo-karena ataony dia ohatra hoe biby misy kilema, zay ny ambaran'ny ten'Andriamanitra ato, ohatra hoe tsy araka ny sitrapony Andriamanitra mihitsy no ataony olona, fa arakarak'izay tiany, ohatra hoe anome vokatra ho an'Andriamanitra dia le faraparany aloha no omena, fa le tsara ho tazomina, tahaka ny nisy teo amin'ny Esau sy Jakoba. Mila mitandrina isika, mila mitandrina isika, jerevo izay tokony ho tsara ho an'Andriamanitra, tokony ho azy aloha zay vao antsika eto amin'ny ho avy Jesosy Kristy tompo izahay ny hoe fahafolo-karena dia ny tenantsika sy ny mombantsika manontolo, ny volantsika manontolo dia ny tompo, tsisy antsika na dia iray ary. Zay ny anay eto manome mihoatra ny fahafolo-karena ary izahay eto, tsy manao calcul zany zay menadary fa manome an' Jesosy. Zay ny anay. Raha ohatra ka anao fahafolo-karena izahay dia tsy ho vita ny asan'Andriamanitra, satria atao hoe ty no omena an' Jesosy dia ty no ho karakaraiko ny ankonako. Tsy ho vita ny asan'Andriamanitra ohatra ka hoe anao calcul fahafolo-karena, mihoatra lavitra fahafolo-karena ary no omenay an' Jesosy. Rehefa miteny tompo hoe mamoavo loatra an'izao naovako ny asako ohatr'izao dia mamoaka, mila an'izao ny asako any amin'ny tombo dia mamoaka, mila an'izao dia mamoaka, fa tsy mieritreritra akory ty ihany no alefako fa ity kosa zao no calcul ny fahafolo-karena. Tsy izay ny ao amin'ny ray. Jerevo ireo zanak'Andriamanitra tamin'ny fotoanany ireo apôstôly, izy ireo dia niaraka nitambatra avokoa ny fananan'izy ireo, zay le ao amin'ny tompo, zay no baiko nomeny Jesosy, niaraka nanambatra ny arenany izy ireo, dia ho an'ny tompo dia eo no mitsinjara hoe ty atao an'izao, ty atao an'izao. Fa raha ohatra ka mieritreritra hoe zako olona manan-karena be,
dia manana akotra hoe 5 millions vola gasy, dia omeko zany ny fahafolo-karenako dia tazomiko dao zany ny ambo rehetrarehetra tsy atompo, fa ny vola be anananao tsy anaovanao ny plaisiranao hoe vidy 4x4 be vidy an'izao mitandrema tompo, afaka mividy fiara ianao, fa tokony mitsinjo an'ilay tompony arena aloha dia an'Andriamanitra aloha, izy aloha amin'ny asany. Dia mety hitenao tsisy fiangonana ahako, raha tsisy fiangonana ianao na hoe fa manan-karena fiangonanao, ny mahantra no asain'Andriamanitra ho ampitsika, ny mahantra, ny tsy manan-kohanina. Zay no baikony Jesosy ao amin'ny bokin'i Matio. Ao amin'ny bokin'i Matio dia ny tenin'ny tompo hoe nona ao ny tompo dia nomenareo hanina, nangetaeta ao dia namenareo rano sotroina. Ry havana, oka isika makeniny Matio 5:20, mampatsiahy itony fanahy masina, atao jerentsika hoe namarinany izany. Sotra fanahy masina. Matio 5:20, 1:1-3. Ny baikony Jesosy eto dia izay. Izy mihitsy no niteny an'io. Ka tokony isika tsy eritreritra hoe fahafolo-karena, dia fahafolo-karena ihany no omeko, nefa ianao manam-bola be mitafotafo. Ry havana, ny rehetra dia ny tompo. Zay tsy manao calcul hoy aho, fa rehefa miteny ny tompo hoe ino omeko an'ity vola ty ianao dia efa fantatra hoe Jesosy mitenina hoe mila an'izao, dia mamoaka kely amin'iny aho zany. Dia mety hampitsy tonga dia miteny tompo hoe mamoa an'izao dia mila mamoaka an'indray. Zay ny ao amin'i Jesosy. Zay ny ao amin'i Jesosy. Ry havana, mila antsika mitandrina. Mila mitandrina. Fa raha manana be ianao ka kely no omenao, dia mety ho tsoahan'ny tompo aminao ilay be anananao. Satria ho lanilaninao foana amin'ny zavatry ny tany. Lanilaninao foana amin'ny zavatry ny tany. Dia toy ny olona anankiray nanorina trano teo ambony, tsy teo ambony vatolampy ianao, fa teo ambony tany maina ianao. Fa raha vatolampy dia Jesosy no vatolampy. Izany hoe tany tena azo ifikirana tsara. Tsy hiozongozona mihitsy raha eo ambony vatolampy, eo ambonin'i Jesosy izany. Teo amin'ny tany tsara izany. Teo amin'ny tany tsara izany. Izay le hoe fahafolo-karena na koa hoe fanampiana ho an'i Jesosy. Omeko ny pasteur anay, nefa le pasteur efa voky be amin'ny sakafo be, efa mebotrabotraka amin'ny fiteny gasy. Fa ny mpivavaka dia mahia sady mahantra tsisy anokohanina, dia mbola omena ny pasteur ihany, na ny bishopa, na ny mpaminany. Mitandrema tompoko, fa hitsaranao Andriamanitra. Hitsaranao Andriamanitra. Ny fanahy masina nomeny teny, tsy izay no nomaniko amin'ny manofo ahy, fa izy no miteny. Fa mpitandremana ho an'ny olona rehetra no tiany tompo ambara. Ataonao aiza ny volanao? Mijery fotsiny ve ianao ny mahantra eny an-dalana? Fa rehefa tonga any am-piangonana ianao miakanjo tsara be ianao tonga any, mandalo anaty fiara ianao ny alahady na sabotsy, reny 4 feno eran'ny Madagasikara, n'aiza n'aiza ny misy ianao, na province sahara, dia iny ianao mandalo amin'ny fiara tsara be, dia mangataka ilay mpangataka, dia atodika anao ny lohanao. Ry havana, ny sabatry ny tompo miandry ianao. Miandry ianao, mibebay ianao, mibebay ianao tompo. Ny hoavy Jesosy dia natsoiny tompo ampifoha marina ny olona rehetra, ny gasy rehetra. Ampifoha, ary tsy matahotra miteny satria ny fanahy masina no mananatra mba ho tafiditra any an-danitra isika. Tsy hisafosafo anareo mihitsy akory izahay
hoe aekena ihany zavatra ratsy tsy atoko satria raha izany dia na iza na evangelista erika dia ho any amin'ny hafi be koa izahay teo any an-danitra izay menada dia tianay koa ianareo ho any an-danitra mitady olona marina ny tompo marina sy mahitsy araka ny teniny eto hoe tsy ampitoviny ny manompo azy sy ny tsy manompo azy ny teniny tompo amin'ny andininy 7:10 hoy ny tompo ny teninareo dia mahery mamely ahy averiko indray-pandeha hoy ny tompo ny teninareo dia mahery mamely ahy hoy ny tompo nefa hoy ianareo inona no resakay no entinay namely anao isika olombelona indray no avavana hatran'Andriamanitra ny tompo fandeferana omeny vola isika omeny fitafiana isika omeny sakafo isika indray no avava isika olombelona mamaly an'Andriamanitra hoe inona no resakay no entinay namely anao dia hoy ny ten'Andriamanitra eto hoy ny tompo tamin'iny tenenanareo hoe zavapoana ny manompo an'Andriamanitra zavapoana ny manompo an'Andriamanitra ry havana misy ane ny olona kamo manompo an'Andriamanitra fahazarana fotsiny ihany makany am-piangonana rehefa alahady de hoe andro ipapako iny de fahazarana ho manana ny akanjo sabotsy ho manana tsara ny akanjo ty akanjo ty etriko mivavaka nefa ny alohan'iny de mety miady mpivady ao an-trano ao masika amin'ny ankizy iambona ny alahady na hoe iambona ny asabotsy nefa ny azoma olona masika be na tonga de hoe ty akanjo ty anaovako ty tsaratsara kokoa manjamanja am'ty na hoe bôgôsy am'ty ry havana anompo an'Andriamanitra va ianao sa anompo an'i Satana anompo an'Andriamanitra va ianao sa anompo an'i Satana raha ny tenanao no jerenao ny pleziranao ny amampatsaratsara anao mandeha makany amin'ny coiffure ny asabotsy satria hivavaka ny alahady tsy hijerenao Jesosy satria tamiko izay zavatra zay tamiko izany zavatra zany tsy nijeray ny tompo tam'izany amboarina ny volo vidy akanjo tsara tsy mijeray ny tompo am'izany mbola misy foana ny devoly manafika atao tokantrano misy foana satria ny tenako araka ny teny mpanompon'Andriamanitra teo ty tena mieritreritra hoe tsy ty tena nefa ty tena isika rehefa tsy miainy any tompo aloha ina moa le fitiavatena ty tena ianao hoe manompo an'Andriamanitra ane za eny manompo an'Andriamanitra ianao fa mikarakara betsaka le tenantsika nofo zay de efa fitiavatena izay efa fitiavatena mihoatra lavitra noho n'Andriamanitra ny momba antsika tokotonga de tsotra fotsiny fa mila madio isika misasa mandro de manao akanjo tsotra zay ny ilainy tompo fa tsy haiko hoe andehanao makiazy be anamboatra volo be de rehefa am-piangonana de moka mandeha manao le fietsika mandeha midoladola reny ry havana jezebela izany jezebela izany repentance ry havana ho avy ane Jesosy ho avy ane Jesosy ny zavatra zay momba antsika tsiraray avy zay zavatra zay nampianariny fanahy masina zavatra zay ny kavina ny manjamaso ny collier ny peratra rehefa hiala ity isika dia tsisy tafiditra any an-danitra izany eo amin'ny vavahady lanitra anao dia asain'ny tompo miverina tsisy zavatra tafiditra any an-danitra ny amin'ny tenantsika isika teraka ao anatin'ny kibony mamantsika satria misy mama avokoa isika rehetra isika mivoaka avy tao tsisy peratra tsisy ninina na isika tsisy na inona na inona isika tompo voaka tao tsisy kavina isika tsisy lavaka ny sofintsika tsisy kavina tsisy peratra tsisy manjamaso tsisy nininona tsy nanamboatra volontsika tanaty kibony mamantsika tao izay no tiany tompo rehefa tonga ny fotoana tsisy nininona momba antsika miverina tsotra tonga any an-danitra
tsy maimbo ranomanitra be tsika mivoaka vao anaty kibony mamantsika. Tonga avany isika tsisy fofona. Zay no tiany Tompo rehefa tonga ny fotoana ilantsika ety. Isika toy ny teo aloha tahaka ny voantsika hoy Joba no ialantsika ety ihany koa. Mitanjaka isika miala ety dia mitanjaka ihany koa tsika miala. Azafady, tanjaka isika tonga dia ety ambony tany dia mitanjaka ihany koa tsika miala ety ambony tany. Ny lambantsika tsy ho tafiditra any an-danitra. Tsy ho tafiditra any an-danitra. Fa raha feno fanahy isika ka masina dia ampitafiany Tompo ny akanjontsika izay efa miandry any an-danitra. Fa kosa raha ao anaty faharatsiana isika dia i Satana no miandry androvorovotra ny akanjontsika ary vata tena mitanjaka no ampijaliana ao amin'ny elo. Zay ny any amin'ny elo. Ary are bebe kokoa ny fanahintsika. Ry havana, izay nge zavatra miseho e. Ny tenantsika ety ambony tany amintsika miaina izao, raha ohatra ka maratra isika, marary zay. Fa ny fanahintsika io no tena marary rehefa ho ampijaliana. Satria io le tena isika io le fanahy. Fa ny vatantsika dia manto fotsiny, vesta fotsiny ity nofo ity. Zay le hoe ny vovoka iverina ho vovoka. Fa ny fanahy no mahaolona le ao anatitsika izany. Io lay notsofin'Andriamanitra tao anatitsika. Io lay velona. Io lay velona. Ry havana, ny tenantsika izao no hovaina ho vaovao rehefa tonga ny fotoana hanovan'ny Tompo azy. Raha tafiakatra isika, raha mbola tsy maty isika. Fa raha ohatra ka maty isika, alohantsika, alohan'i Jesosy tonga any amin'ny raha lanitra, dia tsy maintsy hiverina ho vovoka aloha ilay tenantsika ity. Fa le fanahy efa mijaly any amin'ny elo ohatra ka very ny fanahintsika. Efa tortureny Satana any amin'ny elo. Ry havana, maro be ny fanahy mifatotra any amin'ny elo amin'izao tsika miteny izao, maro be. Maro be. Rehefa manao délivrance izay, dia tsy maintsy alaina le fanahin'ny olona averina ao amin'ilay olona. Tsy maintsy alaina le fanahy voafatotra any amin'ny elo. Tompoko, misy fanahy voafatotra any amin'ny elo. Misy olona anankiray natao délivrance en direct zany, tamin'ny alalan'ny vidéo nataon'ny Tompo moa zany. Io olona io dia 3 tao anatiny tao. Satana tao, Belzeboba tao, ary Losifera tao. Le ramatoa zany tsy teo intsony satria voafatotra any amin'ny elo fanahiny. Zay le izy. Lay fanahiny olona voafatotra any amin'ny elo. Dia izy 3 mihitsy no tao. Lay lohany fahavalo mihitsy no tao anatiny. Satria no nantaniana izy, nampitenenina. Dia niteny hoe izao zay no ato. Ry havana, ny fanahintsika mijaly any amin'ny elo raha ohatra ka tsy ao amin'ny Tompo isika. Ary tena mijaly mafy tokoa. Ny zavatra tsara ho fantatrao anio. Raha mbola tsy ao amin'ny Tompo ianao dia tadidio fa amin'izao ora sy fotoana izao dia any anatin'ny prison anankiray any amin'ny elo ny fanahinao. Tsy mampatahotra anao akory fa zavatra marina izany. Tsy hanambitamby mihitsy ato hoe prospérité. Tsy afaka anao izany aho. Fa ny fanahinao no tiako hovonjena. No tiany Tompo hovonjena. Ny fanahinao tompoko. Sarobidy eo anatrehan'ny Tompo. Satria nanafaka anay Jesosy dia tianay koa ianao ho afaka. Ho afaka tahaka ny nanafahan'ny Tompo anay. Ry havana, mila isika manaiky ho afahan'i Jesosy raha te hiditra any an-danitra. Eto ireo zanak'Israely, zany hoe isika koa izany, raha mbola tsy ao amin'ny Tompo isika, dia masamy teny amin'Andriamanitra hoe inona no resakay no entinay namely anao. Raha tsy vava izany fiteny izany amin'Andriamanitra. Andriamanitra nefa be fitiavana, mpamindra fo sy miatra izy. Maharitra mba hiverenantsika eo aminy.
fa rehefa tonga ny fotoana hiaviany Jesosy eny amin'ny raha lanitra na hoe ny hafatesantsika tsiraray avy dia vitatreo tompoko, vitatreo. Mbola fotoana izao iverenantsika aingana de aingana amin'ny Jesosy. Niverena aingana dia mbola misy ny fotoana. Iantso anao Jesosy avy eo raha indray azony tompo sy mpamonjy ianao. Iantso anao izy raha naiky ianao. Eto anie ny tompo eto ny tompo. Any koa ny fanahy masina raha ohatra ka mino ianao. Eto ihany koa ny fanahy masina. Raha manaiky ianao dia mino anao Jesosy. Fa raha tsy manaiky ianao dia malahelo ny tompo satria ny fanahinao ho very. Raha ohatra ka maty tampoka ianao alohan'ny fiantsoana indray manaraka. Alohan'ny fiantsoana indray manaraka. Ry havana aza manamafy ny fonao fa kely sady ho avy Jesosy. Eto zany ten'Andriamanitra dia manambara hoe 2:10 hoe tamin'ny nitenena anareo hoe zava-poana ny manompo an'Andriamanitra. Inona moa no soa azo tamin'ny fitandremantsika izay nasainy no tandremana sy tamin'ny nandehanantsika ny tafilamba fisaonana teo anatrehan'Andriamanitra tompon'izao rehetra izao. Ankehitriny isika dia midera ny mpirearea hoe sambatra. Eny, ambinina izay nanao izay ratsy. Sady naka fanahy an'Andriamanitra izy nefa afanandositra ihany. Amen. Ry havana, mieritreritra va isika fa hoe tsy handalo fahoriana? Mieritreritra va isika fa zava-tsoa ambon'ity tany ity? Ny tompo mitondra fahoriana dia tsy maintsy mitondra koa isika fahoriana. Tsy atiana eny mandrakizay. Tsy atiany eny no mandrakizay. Fandalovana ny ety. Fandalovana ny ety. Mila isika mizaka ary mitondra koa ny hazo fijaliana izay nomeny tompo ho antsika. Tsy maintsy isika mitondra ny hazo fijaliana fa tsy hoe koa rehefa voavonjy dia anao croiser les bras dia vitatreo tsy atompoko ady isan'andro. Ady isan'andro vao tafiditra any an-danitra. Mila tsika mijoro tsara. Azafady. Eto zany dia miteny koa zany ireo zanak'Israely isika koa zany ao anatin'izany. Azafady. Hoe ankehitriny isika dia midera ny mpirearea hoe sambatra. Eny ambinina izay nanao izay ratsy. Sady nakafanan'Andriamanitra izy nefa afanandositra ihany. Amen. Ry havana, ho avy anie ny fotoana malian'Andriamanitra ny ratsy fanahy. Ho avy. Mbola mamindra foro ny tompo amin'izao. Tsy afabela akory ny ratsy fanahy. Hoenao hoe nitohy ny ten'Andriamanitra avy eo. Tsy ho afabela ny ratsy fanahy. Afo be no miandry ny ratsy fanahy. Aza mijery olona tompoko. Zay no iangaviako anao. Aza mijery olona. Jerevo ny fanahinao. Zay manakarena. Tokony mivavaka ho azy ny ataonao. Fa tsy mikritika na mitsara ny olona zay fantatrao. Fa jerevo ny fanahinao. Aiza no aleha ny fanahinao raha ohatra ka tsy amin'ny tompo. Mila mifoha tsara isika. 2:10 ao boky Malakia io toko 7. Hoy ny teny tompo vakiako amin'ny anarany. Tamin'izany izay natahotra ny tompo dia samy niresaka tamin'ny namany avy. Averiko indray-pandeha. Tamin'izany izay natahotra ny tompo dia samy niresaka tamin'ny namany avy. Ary ny tompo niaino ka nandre izany. Ary nisy boky nosoratana teo anatrehany. Ho fahatsiarovana izay matahotra ny tompo sy mihevitra ny anarany. Ho rakitra soa ho ahy ireny. Amin'ny andro izay ho tendreko, hoy Andriamanitra tompon'izao rehetra izao, ho antra azy aho, toy ny olona antra ny zanany lahy izay manompo azy. Aleloia! Aleloia! Eto zany ny tompo dia manambara ny amin'ny zava-tsoa ho an'ny tsara fanahy. Ny amin'ny tsara fanahy. Ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy andao jerentsika izay. Bokin'ny Apokalipsy toko 20. Manambara le boky zany. Lay boky voalaza eto. Raisitsika ny bokin'ny Apokalipsy toko 20 andinin'ny faha 1 ka hatramin'ny faha 2.
Amin'ilay boky voalaza eto amin'ny 5:10 zany no ho ambarany tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Tao vakiantsika izay. Apokalipsy 20, 1:10 ka hatramin'ny 2:10. Hoy ny teny Tompo ho vakiako amin'ny anarany. 1:10 ka hatramin'ny 20. Ary hitako fa indro ny seza fiandrianana fotsy lehibe sy ilay mipetraka eo amboniny. Ny tany sy ny lanitra dia nandositra azy, ka tsy nisy toerana ho azy intsony. Ary nahita ny maty aho, na ny lehibe, na ny kely, nijoro teo anoloan'ny seza fiandrianana. Nisy boky maromaro novelary, ary nisy boky iray hafa novelary, dia ny boky ny fiainana izany. Ary ny maty dia notsaraina araka izay zavatra voasoratra tao anatin'ny boky araka ny asany. Amen. Aleloia. Hitanareo zany? Eto ny tenin'Andriamanitra dia manambara hoe 1:12 ny teny hoe nisy boky maromaro novelarina. Io zany akoatrany ilay boky voalaza eto ambany hoe ary nisy boky iray hafa novelarina. Nisy boky iray hafa novelarina dia ny boky ny fiainana izany. Alohany dia hoe nisy boky maromaro novelarina. Io lay boky nambaran'ny Tompo ato bokin'ny Malaki 1:12 hoe averiko vakiana na Jesosy Tompo hoe tamin'izany izay natahotra ny Tompo dia samy niresaka tamin'ny namany avy, ary ny Tompo ny aino ka nandre izany. Ary nisy boky nosoratana teo anatrehany ho fahatsiarovana izay matahotra ny Tompo sy mihevitra ny anara. Fizako ihany, ho rakitra soa ho ahy ireny amin'ny andro izay ho tendreko, hoy Andriamanitra tompon'izao rehetra izao, ho antra azy aho toy ny olona antra ny zanan'lay izay manompo azy. Amen. Ry havana izay le izy. Rehefa zany isika miresaka ny Tompo manambara fahamarinana amin'ny olona, dia inona ny ataon'ny Tompo zany? Manoratra izy ao anatin'ny boky any an-danitra ho fahatserovana izay matahotra ny Tompo. Aleloia. Zay le boky maromaro ho fahatserovana izay matahotra ny Tompo, mba ho rakitra zany, ho rakitra any an-danitra zany izay. Ho avy zany ny fotoana anokafan'ny Tompo an'ireo boky maromaro ireo, dia ho ao va ny anaranao, ho ao va ny anarako. Eo zany no mahatonga ny Tompo miteny hoe ho antra antsika izy zany, raha ohatra ka manao izany zany isika, raha manompo azy. Hoy ny teny eto hoe, averiko tsara ny teny eto hoe, hoy ny tenin'Andriamanitra hoe 1:17, ho rakitra soa ho ahy ireny amin'ny andro izay ho tendreko, hoy Andriamanitra tompon'izao rehetra izao, ho antra azy aho toy ny olona antra ny zanan'lay izay manompo azy. Dia hoy ny tenin'ny Tompo hoe, dia ho hitanareo indray ny tsy fitovizan'ny marina sy ny meloka, dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Amen. Zay le no tenen'ny fanahy masina an'ikeo maraina raha nivavaka aho. Izay zany no tiany ambarantsika anio. Ny olona manompo azy dia ho voasoratra any an-danitra. Anatin'ny boky izany. Anatin'ny boky. Dia amin'ny fotoana io zany, rehefa tonga ny fotoana, rehefa hijoro isika tsiraray avy anatrany Andriamanitra, ato bokin'ny Apokalipsy izay vakiantsika teo, dia eo zany no hita miharihary. Ho hita miharihary izay nanompo an'Andriamanitra sy ny tsy nanompo azy. Amen. Ry havana, ho voatonona avy any anarantsika amin'izay fotoana izay sa tsia? Ho voatonona va sa tsia? Antonio tizantsika ny tenin'Andriamanitra ho vakiky kely
ao amin'ny apokalipsy ihany le vakitsika teo hotoizantsika hatramin'ny 10 hoy ny teny tompo aho vakiko amin'ny anarany averikely amin'ny 10 aloha apokalipsy 20 io dia mangataka anao tena hiaino tsara mihitsy zany ny tiany tenin'ny Andriamanitra ambara. Ary hitako fa indro ny seza fiandrianana fotsy lehibe sy ilay mipetraka eo amboniny, ny tany sy ny lanitra dia nandositra azy ka tsy nisy toerana ho azy intsony. Ary nahita ny maty aho, na ny lehibe na ny kely, nijoro teo anoloan'ny seza fiandrianana. Nisy boky maromaro no velarina, ary nisy boky iray hafa no velarina, dia ny boky ny fiainana izany. Ary ny maty dia notsaraina araka izay zavatra voasoratra tao anatin'ny boky araka ny asany. Ary ny ranomasina dia namoaka ny maty tao anatiny, ary ny fahafatesana sy ny fitoeran'ny maty dia namoaka ny maty tao aminy, ary samy notsaraina araka ny asany izy. Ary ny fahafatesana sy ny fitoeran'ny maty dia natsipy tany amin'ny farihy afo. Izany no fahafatesana faharoa, dia ny farihy afo. Ary raha nisy tsy hita voasoratra tao anatin'ny boky ny fiainana dia natsipy tany amin'ny farihy afo izy. Amen. Zay le izy ry havana. Ny maty zany dia navoaka mihitsy koa ny maty tany an-dranomasina, na hatrany amin'ny fitoeran'ny maty. Eo zany le fitsarana farany. Eo zany ny olona rehetra araka ny tenin'Andriamanitra amin'ny 10 hoe na ny lehibe na ny kely dia teo daholo izany. Teo anatrehan'ny seza fiandrianana eo amin'ny 11. Teo anatrehan'ny seza fiandrianana fotsy lehibe. Seza fiandrianana fotsy lehibe teo izany, ny maty na ny kely na ny lehibe. Ry havana, tsisy hafa-bela isika araka ny fitenenana. Tsy ho afaka isika eo anatrehan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Fa ho hita miharihary eo daholo zany isika tsirairay avy. Lehibe le izany seza fiandrianana izany. Lehibe le izany toerana izany. Lehibe tsy hita faritra. Efa naseho an-tompo anahy kely moa zany naseho an-tamiko fa tena efa ampy hoe lehibe. Lehibe tsy hita refesina, tsy azo refesina. Ry havana, ho eo alohan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra isika rehetra. Ho avy ny fitsarana, ho avy ny fitsarana. 7:10 ao boky Malakia io 3. Fa indro avy ny andro mandoro toy ny fatana fandoroana izy, ary ny mpirehareha rehetra sy ny mpanao ratsy rehetra dia ho vody vary, ka andoro azy ny andro izay ho avy, hoy Andriamanitra tompon'izao rehetra izao, ka tsy asiana miangana na ny fotony na ny sampany. Amen. Ry havana, zava-matahotra io. Zava-matahotra io tamin'ny fanahy masina nampianatra teo momba an'io. Ho raisintsika ny ao amin'ny boky Matio. Ambarany eto tsinona fa hoe ny mpanao ratsy, hoy izany mpanao ratsy rehetra dia ho vody vary. Azonao ve dikan'eo ho vody vary? Ary kosa ny mpirehareha rehetra koa dia andoro azy ny andro izay ho avy. Hoy ny fanahy masina teo ao boky Matio no nomeny. Ndao vakintsika izany. Matio 7:20 mombany amin'ilay vary sy ny tsiparipary. Zay zany no ambarany mombany amin'io. Matio 7:20 mombany amin'ny vary sy ny tsiparipary. Hoy ny tenin'Andriamanitra ho vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Tsy ho vakiko manontolo fa ho raisiko zany ny eo amin'ny 7:30. Hoy ny teny Tompo ho vakiko amin'ny anarany dia midina aleo vakiko manontolo ihany, satria izay tsapako teny fanahy masina ho raisiko ny tenin'Andriamanitra amin'ny 9:30. Hoy ny teny Tompo ho vakiko amin'ny anarany. Rehefa avy nampody ny vahoaka Jesosy
dia niditra tao an-trano ary nanantona azy ny mpianany dia niteny hoe mba lazao aminay ny hevitry ny fanoharana ny amin'ny tsiparifary tany an-tanimbary. Ary izy namaly hoe ny mpamafy ny voa tsara dia ny zanak'olona. Averiko indray mpandeha. Ary izy namaly hoe ny mpamafy ny voa tsara dia ny zanak'olona. Ny tanimbary dia izao tontolo izao. Ny voa tsara dia ireo zanaky ny fanjakan'ny lanitra. Ny tsiparifary dia ireo zanak'ilay ratsy. Ny fahavalo izay namafy izany dia ny devoly. Ny fararano dia ny fahataperan'izao tontolo izao, ary ny mpijinja dia ny anjely. Koa tahaka ny anangonana ny tsiparifary sy andoroana azy any amin'ny afo dia toy izany no atao amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Ny zanak'olona aniraka ny anjeliny, ary ireny dia anangona ka amoaka amin'ny fanjakana ny zavatra matafotoina rehetra mba amin'izay manao meloka. Dia ny mpiazy any amin'ny fandoroana lehibe mirehitra afo. Any no hisy ny fitomaniana sy ny fikotroanify, ary amin'izany ny marina dia mirapiratra tahaka ny masoandro any amin'ny fanjakan'ny rainy, izay manatsofina aoka izy hiaina. Amen. Ry havana zay le izy. Eto izany ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Malakia dia ny vary izany dia ny zanak'Andriamanitra, izay tena mankatoa an'Andriamanitra. Dia ny tompo, izy no mandefa ny voa. Izy zany no manaparitaka ny voa, dia ny teniny izany, ny teniny izay antsoiny antsika hiverina ao aminy. Dia ny tsiparifary izany, dia io zany no ho vody vary, araka ny teny atao amin'ny bokin'ny Malakia. Dia io tsiparifary io dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra atao boky Malakia hoe, averiko 9:10 hoe fa indro avy ny andro mandoro toy ny fatana fandoroana izy, ary ny mpirearea rehetra sy ny mpanao ratsy rehetra dia ho vody vary, ka andoro azy ny andro izay ho avy, hoy Andriamanitra tompon'izao rehetra izao, ka tsy asiana miangana na ny fotony na ny sampany. Amen. Ry havana zava-doza. Sao sanatrika mbola tsy paripary ianao. Ka tena miteny ny tompo eto izany anio hoe hodorana, tsy asiana miangana izany. Ato bokin'ny Matio dia ho avy ny fararano, dia ny fahataperan'izao tontolo izao. Hijinja ny anjely, hijinja, ary manambara ny tenin'Andriamanitra fa ny fahavalo izany no namafy, dia ny devoly. No naka zany ny fanahin'ny olona izay lasa hoe tsy parifary. Ry havana, sao sanatrika mbola voafatotry Satana ianao. Sao sanatrika mbola voafatotry ny fahavalo ianao ka mbola tsy parifary. Mbola afaka ianao ho vary. Ka eto ny tenin'Andriamanitra dia manambara fa ny tompo zany dia aniraka ny anjeliny, ao boky Matio io 1:20, aniraka ny anjeliny anangona ka amoaka amin'ny fanjakany ny zavatra matafotoina rehetra mba amin'izay manao meloka. Ry havana, tsy ho tafiditra any an-danitra izany ny mpanao meloka. Tsy ho tafiditra any an-danitra. Dia ny mpiazy any amin'ny fandoroana lehibe mirehitra afo. Any mpiazy any amin'ny fandoroana lehibe mirehitra afo, any no hisy ny fitomaniana sy ny fikotroanify. Jesosy no niteny an'io. Zay le hoe afo be. Misy anie ny tsy mino afo be, misy ny tsy mino. Ry havana, misy ny afo be. Sao sanatria raha tsy mino ianao ka rehefa tonga anao zay ianao vao tonga saina. Tara loatra, tara loatra. Mibeba tompoko fa ho avy Jesosy. Ho avy Jesosy. Ho jerentsika ny momba ny amin'ny hoe anjely ho avy anangona. Ao bokin'ny Apokalipsy 4:12 nomeny fanahy masina teo zany mbola anamarinany bebe kokoa ny teniny. Apokalipsy 4:12 ho raisitsika
andiny fa 7-10 ka hatramin'ny andiny 20. Ovakintsika ny teny. Andiny 7-10 ka hatramin'ny 4-20. Andiny 7-10 ka hatramin'ny 20. Apokalipsy 7-10. De okanao ihany tsara satria mifandraisana ireo teny izay andraisintsika teo zany a. Ny tenintsika zany teo hoe ny teny zany fanamasina teo mombany amin'ny hoe tsy parifary dia ho angonina zany ho alana dia tsipy any amin'ny elo. Vody vary zany io. Ny vary zany no ho ampidirina any an-danitra. Zanak'Andriamanitra io zany. Ao amin'ny bokin'ny Malakia. Ao amin'ny bokin'ny Matio dia nazava tsara teo hoe ny vary sy ny tsy parifary tenen'i Jesosy. Ny vary zany dia zanak'Andriamanitra. Ny tsy parifary dia ny devoly zany no namafy. Zany hoe natonga ny olona anota zany. Tsy miala amin'ilay olona mpanota zany dia lasa toy ny tsy parifary. Dia ho angon'ny tompo ho atsipy any amin'ny elo. Eo zany ny anjely anangona eto amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Ny tompo no niteny tao amin'ny bokin'ny Matio. Okanao mamaky milamina tsara rehefa malalaka ianao. Fa ataoko rezumeko zany le izy eto. Eto amin'ny Apokalipsy antsika dia anambara zany ny tompo eto fa le ho avy zany ny fotoana zany le fararano zany le nambara tao amin'ny bokin'ny Matio. Zay teninà Jesosy tamin'ireo mpianatra zany a. De ho raisitsika zany tenin'Andriamanitra. Apokalipsy 7-10, andiny 7-10 ka hatramin'ny 20. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary indro nahita rahona fotsy aho, ary nahita azafady, ary nisy tahaka ny zanak'olona nipetraka teo ambony rahona. Ny satroka satro-boninahitra volamena izy, sady ny tana antsimbary maranitra teny an-tanany. Ary nisy anjely iray koa nivoaka avy tao amin'ny tempoly, niantso tamin'ny feo mahery ka niteny tamin'ilay nipetraka teo ambony rahona hoe: arosoy ny atsimbarinao ka mijinja, satria tonga ny andro fijinjana fa efa masaka ny vokatry ny tany. Dia naroso n'ilay nipetraka teo ambony rahona tamin'ny tany ny antsimbary ka voajinja ny tany. Ary nisy anjely iray koa nivoaka avy tao amin'ny tempoly tany an-danitra, ary izy koa dia nitana antsimbary maranitra. Nisy anjely iray koa nivoaka avy teo amin'ny alitara, ary nanana fahefana tamin'ny afo izy. Niantso ilay nanana ny antsimbary maranitra tamin'ny feo mahery izy hoe: arosoy ny antsimbarinao maranitra, ka angony ny sapaom-boaloboka eo amin'ny tany, fa masaka tsara ny voalobony. Ary naroson'ilay anjely tamin'ny tany ny antsimbary, dia nangony ny voaloboky ny tany, ka nazerany tao amin'ny famiazam-boaloboka lehibe. Dia ny fahatezeran'Andriamanitra, ary no hitsaky-tsaina teny ivelan'ny tanàna ny famiazam-boaloboka. Ary avy tao amin'ny famiazam-boaloboka dia nisy rà nadifotra hatramin'ny laboritsoavaly ka tonga hatramin'ny 150 stadio. Amen. Ry havana, nisy rà ho rà mandrika rehefa tonga ny anjely anangona ny tsy parifary, izany hoe ny olona izay tsy mino an'Andriamanitra, izay tsy mety mibebaka, dia ho angony ny anjely amin'ny sabatry ny lanitra. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra eto. Angony ny anjely ho atsiravina zavatra iseho amin'izany fotoana izany. Araka ny fiteny, tena ho atsiravina rà nadifotra hatramin'ny laboritsoavaly. Ry havana, laboritsoavaly dia fantatsika tsara fa le ety ambony akaiky ny lohany izany. Madifotra rà. Ry havana, tsisy tsony nindrafoa amin'izany, fa ny sabatry ny tompo ny itety ny tany, itety ny tany. Ny anjely ny anapatapaka andravarava izay ratsy rehetra, ny preare ny ratsy rehetra.
araka ny teny mpanompon'Andriamanitra teo fabebahana teo, le teny rehetra teo tao amin'ny Timoty, le faratsiana reny, raha ohatra ka mbola misy miaina amin'ireny dia ho anisany toy ny sparifary, toy ny vodivary, afo be no vantaniny, afo be no vantaniny. Ry havana miantso antsika Jesosy, miantso antsika Jesosy anio, mibeba. Raha niverin-dalana ianao dia mibeba aingana fa ho avy Jesosy. Misy ny elo tompoko, aza manamafy ny fonao, aza mba anisany tsy mino fa misy ny elo. Ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy 1:20 eo ambadika eo, raha tsy mino ny elo ianao dia aoka ianao amaky ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy 20:10, manambara fa any ange ny devoly, any devoly, any Satana, any amin'ny elo izy, dia any no anariana izay rehetra tsy mino an'Andriamanitra, izay manao vazivazy an'Andriamanitra. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy 20:10 hoe, ovakiko amin'ny anarany, ary ny devoly izay namitaka azy dia natsipy tany amin'ny faria afo sy solifara izay misy ilay bibidia sy ilay mpaminany sandoka koa, ary ampijaliana andro aman'alina mandrakizay ireo. Ry havana, ampijaliana andro aman'alina mandrakizay. Tsapatsika va izany hoe andro aman'alina? Averiko indray, andro aman'alina. Averiko indray, andro aman'alina. Mandrakizay, tsisy fahataperany. Dia hoany va ianao? Ry havana, tianao Jesosy, miantso antsika izy bebaka, miantso antsika izy verina aminy. Avelao zay tsy verina any, fa miverena aloha ianao zay maheno eto na iza ianao, miverena aloha ianao amin'ny tompo, vonjeo aloha ny fanahinao, zay ianao vao afaka ampiasain'ny tompo avy eo, raha voavonjy ny fanahinao. Fa raha ohatra kosa nefa manaraka eto foana ianao, fa firy taona izao zay menadano mitory eto, de manaraka eto foana ianao fahazarana sisa, nefa ny mbola tsisy olona anankiray akory no nitorianao, na ianao raha mbola tsy niova koa na ny fitafianao na ny fiainanao, dia malahelo aho milaza aminao fa ho afo be no vantaninao. Raha tsy miova ianao, satria ilay manjary lasa fahajambahana, manjary lasa fahazarana. Ry havana, aza manao fahazarana fa ho very anie ny fanahinao, miala amin'ny fahazarana to, miala amin'ny fahazarana to. Aza atao ho an'ny olona, fa atao ho an'i Jesosy. Ry havana, tiantsika anie ny tompo. Ry havana, misy fijoroana vavolombelona fohy ataoko. Teo zay mivady tamin'ny alohan'ny midi zany dia nandeha nitsangatsangana zay, nandeha sakafo aloha zany zay roa, de naveo nandeha nitsangatsangana tany anaty ala, tany amin'ny efa côté Allemagne zany, satria tsy alavitra anay eto tsinona, même pas 20 minutes eto zany. De noho efa nitsangatsangana zahay dia misy zany loharano kely miboiboka zany, ho alefako video eto le satria nanao enregistrement. De noho efa nitsangatsangana zay de zavatra niseho no tonga tam'le toerana zany zay. De hoy zany ramoseko, jereo izy tsara be, mahafinaritra betsika, io tena mahafinaritra ao. De za mijery an'le loharano kely miboiboka de miteny aminahy fanahy masina, nampahafantariny aho hoe araka ny tenin'Andriamanitra hoe toy ny loharano miboiboka ao anatsika izany ny fanahin'ny Ray. Dia nandeha zany zay, mbola nanohy nandeha nitsangatsangana ihany. Ny fataonay mivady zany rehefa mandeha dia mandeha tsy ankijanona, satria ilaina zany le vatana zany mandeha.
de mandeha tsakijana zany a. Zao moa efa niova satria efa manomboka bebe zany taona de tsy mandeha mafy zany fa mandeha alavitra, ohatra hoe adiny iray mandeha tongotra zany a, de miverina tsy moramora après na hoe atsasakadiny aller, atsasakadiny de retour zany a. Fa ny vadiko zany rehefa ohatra ka mandeha irery izy na mandeha velo mahavita hatramina 5 kilometatra fa 5 kilometatra fa za zany tsy mahavita an'izay intsony a. De raha ohatra hoe miaraka amin'ny ankizy izy amin'ny velo koa zany a dia mahavita kilometra hatramina 16 na ohatrany kilometatra. Fa za moa hatramin'ny après any accident nahazo anazy zany dia namidiko zany veloko fa tsy mitondra velo intsony aho. Nefa efa sitranin'i Jesosy zany fa tsy te hitondra velo intsony zany pour le moment. De mandeha tongotra miadana zany tena tiako zany. De nandeha zay mivady nitsangatsangana tany anaty alatany. Alefako hoe ny vidéo zany a, mombany amin'ilay nampahafantariny fanahy masina zany no asehoko anareo. De no efa miverina zany zay nandalo tamin'ilay toerana. De nameny fanahy masina teny zany hoe tokony enregistreko zany ilay loharano ambarany tompo zany ny amin'ny fahalehibiazany. Ry havana, isaorako ny tompo satria ny vadiko tsy miteny izy fa izy raha miandry izy. Malalaka izany ao amin'ny tompo isika. Malalaka ao amin'ny tompo, tokony tsika tsy atahotra olona intsony. Dia miandry izy eo. De zako amin'io manao enregistrement ako sady miteny no manao enregistrement. Dia no avy eo misy velo mandalo de naveriko kely zany amin'ny faraparany. De ny vadiko niteny hoe zaho tsy niteny satria tsy afaka hiteny satria za manao enregistrement na de te hampafantatra le hoe velo de izy mangina fotsiny. Ry havana, zay le eo amin'ny tompo. Na tsy hivavaka toninona raha ny vadinao fa manaja anao izy rehefa manao ny asan'Andriamanitra ianao. Dia no avy eo mbola nitozako zany le enregistrement. Na ohatra koa raha hoe en hiver ohatra de miteny aminy hoe mila maka sary tiako maka sary satria eo amin'ny asan'Andriamanitra rehefa any aoriana any. De vonona izy. Dia mitondra akanjo bebe zako satria mangatsiaka tsinona. Ny akanjo entiko hoe tsy hoe koa misolo akanjo anaty ala sanatria fa ohatra hoe veste na hoe akanjo ba mafana izany. Plus zany. Dia rehefa tonga any amin'ny la neige be any de sady mi-filme izy no apetrako amin'ny tanany daholo ilay lamba zany tazominy satria tsy azo apetraka amin'ny tany satria la neige. Ry havana, no nivavaka izany, zay le izy. Vavaka nataoko teo amin'ny tompo hatramin'izay fotoana nanambadiako azy izay, nentiko teo amin'ny tompo foana ny tokantrano. De mivavaka isan'andro ho an'ny ankohona aho. Na iova izy na tsy iova dia mivavaka ho azy aho. Mivavaka ho azy aho dia misy valiny satria ny tompo miaino. Miaino ny tompo ary miaro an'izay zanany. Miaino ny tompo. Ary ataony tompo fitaovana ara ny ao an-tranonao amin'ny asan'Andriamanitra ataonao. Raha ohatra ao anatin'ny olana anatin'ny tokantrano ianao. Aza matahotra fa mba natonan'i Jesosy dia izy no mamaha ny problème rehetra. Fa mila kosa aloha ianao tena hoe mijoro marina. Zay vao miditra tsy hatra Jesosy. Na ny fotoana toy izao ary, raha taratara izay ny ivelany de izy mihitsy no miteny hoe sao de tara ianao raha alina. Ry havana, zay le miaraka amin'ny tompo. Ny fotoana ivavahako miaraka amin'ny groupe izay ny alatsinainy alina, alarobia alina. De io ihany koa zany le miditra direct ny alarobia, ny alakamisy alina. Reny fotoana reny dia izy ara no miteny indraindray hoe ay misy vavaka ianao raha alina. Zareo ara no miteny indraindray. De efa manomana aloloha mihitsy ny ramoseko miakatra izy mba alalaka ny salon ahafahako mivavaka. Izay no hoe ny tompo manome alalana amin'ny zavatra rehetra rehetra. Ny tompo no miditra an-tsehatra. Fa raha ohatra ianao ka hoe sady misabaka amin'izao tontolo izao amin'i Jesosy dia gaga ianao fa tsy mety miova mihitsy ny amin'ny tokantranonao. Normal satria ianao raha tsy mijoro tsara ka ahoana moa ny tompo no ho avy eo? Tsy eo ange Jesosy amin'izany satria fiainako teo aloha izany. Tsy eo ny tompo tsy eo ny tompo. Devoly mbola mandehandeha mbola variana mihitsy ny devoly ao tokantrano amin'ireny fotoana ireny raha mbola misabaka isika.
zay zavatra azo tamin'ny fiainako teo aloha. Ny ankizy no napairatany tompo nahita fanahy. Ny ankizy no mahita ny fanahy. Ireo no nampiasain'i Jesosy teo aloha, mahita ny fanahy ato amin'ny trano. Ry havana, izay le tenin'ny fanahy masina hoe tsy ampitoviko ny manompo azy ny tsy manompo ahy. Vonona vainao verina amin'i Jesosy. Vonona vainao. Tsy fireharehana akory sanatria. Tsy fireharehana fa fanetretena eo anatrehan'i Jesosy. Fanetretena zay nilain'i Jesosy amintsika tsiraray avy. Fanetretena. Ry havana, tiantsika ny tompo. Ny tenin'ny tompo eto amintsika rehefa tena miverina aminy isika teo amin'ny 5:20. Vakiantsika io hoy ny tenin'ny tompo. Ao Malakia 3:7 hoy ny tenin'ny tompo vakiko amin'ny anarany. Ary hiposaka aminareo izay matahotra ny anarako ny masoandro ny fahamarinana, mitondra fanasitranana eny amin'ny tanany, ary voaka ianareo ka hifaly avanja toy zanak'omby mifay. Amen. Ry havana, izay lay masoandro ny fahamarinana. Iza no masoandro ny fahamarinana? Jesosy, fanahy masina. Izy lay fahamarinana. Rehefa ho avy ny fotoana tsisy intsony ny masoandro, tsisy intsony ny jiro, fa izy Tompo Andriamanitra no jiro manazava antsika any an-danitra. Izy lay jiro manazava antsika any an-danitra. Izy lay masoandro ny fahamarinana. Hiposaka amintsika hoy ny ten'Andriamanitra amin'izay matahotra ny anarany. Mila matahotra ny anaran'Andriamanitra isika. Mila matahotra ny anaran'Andriamanitra isika. Ry havana, tiantsika ny tompo. Tiantsika ny tompo. Ary araka ny teny eto hoe mitondra fanasitranana eo amin'ny tanany, ary hivoaka ianareo ka hifaly avanja toy ny zanak'omby mifà. Ry havana, zanak'omby kely toy zanak'omby mifà. Ry havana, zanak'omby kely rehefa ohatra ka manomboka misaotisaoty falifaly, ohatr'izay tsy mahafantatra akory hoe ny danger, fa le mamana omby no miaro an'le zanaka omby. Ohatr'izay tsika rehefa eo amin'ny tompo, azo fahasambarana isika. Ry havana, tiantsika ny Jesosy. Tiantsika ny Jesosy. Tiantsika ny Jesosy. Miantso anao ny tompo. Izy ireny no afaka maharesy ny momba antsika rehetra. Tsy mahavita tena isika. Tsy mahavita tena isika. Izy no mpandresy. Izy no mpanafaka. Izy ihany no afaka antonontsika rehetra. Izy ihany no afaka andolehan'ny lohalika rehetra. Raha mbola mandohalika fanompo-tsampy ianao, dia mbola tsy izy izany. Mbola tsy Andriamanitra izany. Jesosy tompo irery ihany tokony andolentsika rehetra. Hoy ny ten'Andriamanitra 9:20 eto amin'ny boky Malakia, ho hitsainareo ny ratsy fanahy, fa ho lavenina ao ambanin'ny faladianareo izy amin'ny andro izay ho tendreko, hoy Andriamanitra tompon'izao rehetra izao. Amen. Ry havana, ny ratsy fanahy eto dia fantatsika tsara fa i Satana. I Satana no ratsy fanahy eto. Izy no hotsahintsika. Izy no potipotika eo an-tongotrintsika. Andao vakiantsika ny ao amin'ny bokin'ny Lioka 10:10. Lioka 10:10 andiny 7:20 ka hatramin'ny 20. Io zany no tiany fanahy masina ambara teo. Lioka 10:10 andiny 7:20 ka hatramin'ny 20. Jereo tsara ny ten'Andriamanitra eto. Boky ny Malakia dia tamin'ny testameta taloha. Fa manomboka eto Matio, testameta vaovao. Ray ihany zany ny teny satria Andriamanitra ihany no miteny. Jesosy ihany no miteny. Tsisy fisarahana ireo. Jereo verset izay natambatry ny fanahy masina teo, ampianariny antsika eto. Fa natambatra ny ary mitovy, mifandray avokoa. Azafady. Lioka 10:10 andiny 7:20 ka hatramin'ny 20. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Hoy ny teny tompo vakiko amin'ny anarany. Niverina tamin'ny fifaliana ny fitopololay, ka nilaza hoe, Tompo, na dia ny demonia aza dia manaiky anay noho ny anaranao. Fa hoy Jesosy taminy,
izao nahita ny Satana ny latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra. Indro efa nomeko fahefana anitsaka menarana sy mainka sy andresy ny hery rehetra ananany fahavalo ianareo, ka tsy hisy ampaninina anareo akory. Kanefa aza mifaly anareo satria manaiky anareo ny fanahy, fa mifalia satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Amen. Amen. Ry havana, eto ny tompo dia miteny hoe indro efa nomeko fahefana anitsaka menarana sy mainka. Anitsaka hoy ny tompo. Dia ato bokyny Malakia toko 1:20, toko 7:120, miteny ten'Andriamanitra hoe ho itsahinareo ny ratsy fanahy. Ho itsahinareo ny ratsy fanahy. Io le baiko tenen'i Jesosy ato hoe anitsaka menarana sy mainka sy andresy ny hery rehetra ananany fahavalo ianareo, ka tsisy ampaninina anareo akory. Zay le izy. Efa teny zany Andriamanitra ato ny tompo ihany fa anitsaka menarana isika. Iza moa menarana? Ao am-bokin'ny Apokalipsy toko 2:20 manambara le menarana tranainy dia i Satana izany. Izy le ambaran'i Jesosy eto amin'ny bokin'ny Lioka le hoe izao nahita ny Satana ny latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra. Ry havana, ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy io toko ndao voaraisitsika ihany Apokalipsy toko 2:20 afaka mandray noty ianao toko 2:20 andiny 7 fa afaka vakinao manomboka andiny 7 ka hatramin'ny 2:20. Hoy ny teny tompo vakiko amin'ny anarany. Raisiko amin'ny andiny 7. Ary nazera lay dragona lehibe dia lay menarana tranainy izay atao hoe devoly sy Satana, izay mamitaka izao tontolo izao, nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa dia niaraka nazera taminy. Zay. Zay hoe nazera izy zany. Ny tompo ny teny hoe nahita ny Satana. Nambara ny tompo satria nahita ny Satana ozy izy ny latsaka avy tany an-danitra. Ny latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra. Ry havana, zay le fahavalo. Efa hitako iaho izy mandehandeha ety. Efa hitako naseho an-tompo taniko tao anatin'ny nofy. Ry havana, ratsy izy. Tena ratsy izy. Ary feno menamena mihitsy manodidina anazy ohatran'ireny hoe anaty afo ireny. Mamindra izy maka endrikolona, maka endrika lehilahy. Fa feno fahatezerana, feno fahatezerana. Efa mandehandeha ety ambony tany izy. Fa amin'ny fotoana io, rehefa ho avy ny fotoana, rehefa anomboka ny ady any an-danitra, i Mikaela sy ireo anjeliny hiady amin'ny lay dragona i Satana izany sy ireo anjeliny, dia tsy maintsy ho resy, tsy maintsy ho resy izy amin'io Satana amin'io, dia nazera amin'izay ety ambony tany. Amin'io fotoana io dia ho loza ho any tany. Fa ho avy zany Satana amin'ny fahatezerana lehibe. Efa tezitra izy amin'izao. Fa rehefa ho tonga ety izy dia ho hita ny maso rehetra. Ho an'izay ho tavela ety izany. Ho an'izay ho tavela ety. Ry havana, oka hiomana ianao. Oka hiomana mba ho tafakatra. Ho avy Jesosy, ho avy Jesosy aka izay masina ihany. Masina ihany, tsy zakan'ny olona ny teny hoe masina. Raha mbola tsy mahazaka ny teny masina ianao dia miheveran-tena. Fa mbola ny Satana izay. Miheveran-tena mifoaza. Fa tokony ho masina isika satria Andriamanitra dia masina. Ary ny masina ihany no tafiditra any an-danitra. Ny masina ihany no tafiditra any an-danitra. Fa izay tsy manam-pahamasinana hoy ny tompo dia tsy ahitan'Andriamanitra. Hebreo toko 2:20. Izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitan'ny tompo. Ry havana, 2:20 ka hatramin'ny 4:20 ho vakiantsika farany io dia hiantso ny tompo rehefa avy eo anao raha handray an'i Jesosy ianao. Vakiantsika ny teny ao boky Malakia zany io Tsarovinareo ny lalànan'i Mosesy mpanompoko izay nandidiko azy tao Oreba, ny amin'ny Israely rehetra.
dia ny didy sy ny fitsipika. Indro aniraka any Elia mpaminany ho aminareo aho. Dia tsy mbola tonga ny andro ny tompo, ilay lehibe sady mahatahotra. Ary izy no ampody ny fony iray ho amin'ny zanaka, ary ny fony zanaka ho amin'ny rainy. Fandrao ho avy aho hamely ny tany amin'ny fandringanana. Amen. Ry havana, ho avy Jesosy, ho avy Jesosy. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra fa fotoana izao ny limpaminany ambarany eto, tia ny fanamasina ambara eto, dia maro ny mpaminany tena mpaminany tokoa alefa ny tompo. Ny mpaminany tena mpaminany alefa ny tompo ampifoa ny vahoakany. Ampifoa ny vahoakany, ampody ny olona ho ao ambalany Jesosy. Ampody ny olona ho ao an-tsambony Jesosy. Efa tonga amin'ny andro ny Joela itsika zao, araka ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo. Tsy miresaka izay menada, ny amin'ny fotoana, ny amin'ny teny izay ambara, ny amin'ny teny izay ambara, fa ny teny izy momba ny amin'ny andro ny Joela. Ry havana, efa tonga izany, efa tonga izany. Araka ny teniko teto, fanamasa moa ny teny teto, fa ao amin'ny toby dia mpaminany kely no ao. Mpaminany kely efa misy ampitenen'ny tompo ao. Vanginy tompo hoentiny any an-danitra. Ry havana, efa mirakla tsy takatreverina. Efa tonga ny fotoana amin'ny fotoanany Joela izao. Ao amin'ny boky Ny Apôstôly ihany koa, mirakla eseho an'ny tompo. Mino va ianao? Aza nisany mba tsy mino. Aza nisany tsy mino fa mifoaza tompo. Mifoaza. Fa tiantsika ny Jesosy. Tiantsika ny Jesosy. Ry havana, hoy ny teny tompo eto 2:20 hoe, ary izy no ampody ny fony iray ho amin'ny zanaka, ary ny fony zanaka ho amin'ny rainy. Fandrao ho avy aho hamely ny tany amin'ny fandringanana. Ry havana, ho avy ny tompo hamely ny tany. Efa tonga izany ankehitriny. Maro zavatra miseho araka teny mpanompo teo amin'ity tany iainantsika ity. Maro zavatra miseho. Raha ny ety aminay aty dia tsy voatonona intsony. Maro zavatra marikoriko eran-tany, zava-doza eran-tany. Ry havana, tsy azo intsony, tsy azo intsony ny atao miteny hoe milamina eto ambony tany. Efa mikorotana ny tany. Tsisy intsony ny azo ianteherana. Jesosy irery ihany no azontsika ianteherana tompoko. Jesosy irery ihany. Ry havana, hivavaka isika. Raha andrain'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ianao, dia aoky ianao anaraka izay ho teneniko. Dia ao aorianan'izay dia aoky ianao anatona mpanompon'Andriamanitra afaka anao batisanao. Fa raha ohatra ianao ka tsy manana fiangonana, tsisy olona afaka antoninao, dia afaka miandry ianao. Fa ho avy ny fotoana ahatongava mpanompon'Andriamanitra any, raha sitrapon'ny tompo zany, dia anao batisa amin'ny ranobe. Ny mpanompon'Andriamanitra izay hitanareo eto, evangelista Erika. Dia ho avy ny fotoana, raha mbola tsy tonga ny tompo, raha ho avy zany ny fotoana apetraky ny tompo, dia ho tonga any an-tandrazana izy anao batisa amin'ny ranobe. Dia afaka ianao miomana sahady, afaka ianao miomana sahady ny amin'ny programanao. Fa tiantsika ny tompo, dia tokony hanokana ny tenanao anao hanompo an' Jesosy amin'izay amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana. Amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana, satria izay no ilain'i Jesosy. Raha ohatra kosa ianao ka mbola hoe teny veriverina teny amin'izao tontolo izao ianao, niala tamin'ny tompo nefa ny mpanompo ny tompo. Mpanompo no fidinina lana vavy ka niverin-dalana, ka te hiverina anio fa mahatsapa fa ho avy tokoa ny tompo anasotra ny tanany hitsara ny tany, dia mibeba ianao, mibeba tompoko, fantatrao ny vavaka tokony ataonao. Ny fiverenanao amin'i Jesosy, manolora-tena ho an'i Jesosy, atoloro ho an'ny tompo indray ny tenanao, ho fanatitra masina ho an'i Jesosy. Ho fanatitra masina ho an'i Jesosy. Mba ho azy amin'izay. Ry havana hivavaka isika.
maranantsika izao fotoana izao. Jesosy Tompo, misaotra anao izay Jesosy. Ny amin'izay rehetra nataonao Jesosy io, anio Jesosy. Ny amin'ny teninao izay tonga taminay Jesosy. Tompo malala o, teo ny fibebahana Jesosy. Teo Jesosy io, ny amin'ny koa fampaherezana. Jesosy io, mampatahotra izany. Satria ho avy ianao Jesosy. Ho avy ianao ny amin'ny rao alanitra Jesosy. Variana Jesosy io, ny olonao. Variana Jesosy io ny zanakao. Ka miantso ianao Jesosy, anay tsiraray avy iverina aminao. Iverina aminao Tompo, mba tena ankatoanao, mba tena anajanao. Jesosy io. Reo Jesosy ny olonao, naiza naiza Tompo misy an'izy ireo. Vonina Jesosy andrainao ho Tompo sy ho mpamonjy ny fiainana, satria Jesosy nahatsapa Jesosy fa ianao no Tompo, ianao rery ihany no azo andole ny lohalika rehetra. Raha afaka mandolika ianao dia mandolea. Raha afaka mandolika ianao dia mandoleva Tompo, natrehan Jesosy, satria eo ny Tompo. Eo ny Tompo ianoanao izy. Eo ny Tompo ianoanao izy. Jesosy io. Reo Jesosy ny olonao, mangataka aminao Jesosy io, mba ho raisinao Jesosy ho zanakao. Ka okenao Tompo iainy ny fibebahany. Iainy fibebahany Jesosy. Okenao amerina ny teniko. Jesosy Tompo, ity aho Jesosy. Nahatsapa ao anio Jesosy io, fa ianao no mpamonjy, ianao no Andriamanitra, ianao ihany tao amin'ny testameta taloha, ary ianao koa ny amin'ny testameta vaovao. Ianao no tao amin'ny Malaky Jesosy, nampitandrina ahy Jesosy. Ka mifona aho Jesosy io, fa Andriamanitra mahatahotra ianao. Ka ity aho Jesosy mino anao aho Jesosy, fa ianao lay Tompo mpanjaka, ianao lay mpamonjy, ianao lay zanak'Andriamanitra. Ka anio aho Jesosy, eto anatrehanao. Eo anatrehan'ny enjenao any an-danitra. Eo anatrehan'ny tany sy ny lanitra sy any ambanin'ny tany. Dia mandray anao aho Jesosy, ho tompoko sy ho mpamonjy ny fiainako. Ho tompoko sy ho mpamonjy ny fiainako. Midira atao poko Jesosy. Raisy ny toerana Jesosy atao poko. Okenao anjaka Jesosy, atao poko manomboka anio. Okenao anjaka Jesosy atao poko. Raisy ny seza Jesosy ho anao Jesosy, ho anao rery ihany Jesosy io. Ka mamela ahy Jesosy. Soraty Tompo ny anarako any am-boky ny fiainana Jesosy io. Raiso aho zanakao. Mifona aminao aho Jesosy ny amin'ny fahotako rehetra izay nataoko, nanomboka tamin'ny fahazazako ka hatramin'izao. Ifonako aminao zany Jesosy. Mamela ahy Jesosy. Fa foana anarako any amin'ny elo Jesosy io. Fa foana anarako any amin'ny elo Jesosy io. Fa soraty ny anarako any an-danitra. Soraty ny anarako any an-danitra Jesosy, mba ho anisan'ny zanakao aho Jesosy. Amboary aho Jesosy. Amboary aho Jesosy. Ampenaro aho fanay masino. Ampenaro aho. Tanao fa tsy matananao. Misaotra Jesosy. Misaotra tompon'andray aho isan'ny zanakao. Misaotra Jesosy. Ho anao kosa izay niverin-dalana, dia okenao hivavaka, hitalaova amin'i Jesosy. Jesosy ireo Jesosy ny olonao Jesosy. Mitalao aminao Jesosy izay niverin-dalana. Mamindra fo aminy Jesosy. Mivavaka ho an'izy ireo izay Jesosy io. Mamindra fo aminy Jesosy. Eno ny fivavaka any Jesosy. Eno ny fitalaony Jesosy io. Mamindra fo amin'izy ireo Jesosy. Raiso izy ireo Tompo eo anilanao indray. Eno Tompo ny fitaranan'izy ireo. Mamela an'izy ireo Jesosy. Mamela an'izy ireo Jesosy. Jesosy io. Anavao ny falorantenako a Jesosy. Taontsika anavao ny falorantenantsika tsiraray avy. Jesosy io. Ity aho manolo tena indray Jesosy eo anilanao Jesosy. Manolo tena tompanao ny asanao Jesosy. Zay zanakao tsiraray avy. Jesosy avapoana izay.
vovoka ihany izay ka ho avy ny fitsarana Jesosy, ho avy ny fitsarana Tompo, anangona ny vary ianao Jesosy, fanary ny tsy parifary. Ka ity aho Tompo, mba ho anisany vary Jesosy io. Tano aho Tompo, ho vary mandrakariva ao aminao. Tano aho Jesosy io, atolotro ny tenako, ny momba manontolo, ny fananako, ny tenako Jesosy, ny fotoanako ho anao Jesosy. Ho anao Jesosy malala o, tiako ianao Jesosy malala. Tena mitompo hoe tianao Jesosy, raha tena mifonao marina, raha tena mifonao marina, satria tiany tompo izany, fantany raha mifonao. Tiako ianao Jesosy, tsapanao ny fitiavako anao Jesosy, tsapanao izany. Ianao no nity ahy voalohany Jesosy. Raha izao ihany tompo tsy nahay nity aho, fa ianao tompo no nity ahy voalohany. No nampianatray nity a Jesosy aho, tiako ianao Jesosy, mamiko ianao Jesosy, ka inty aho Jesosy, anao ny asanao. Tompo malala ho zavapoana ny fiainako teo aloha. Zavapoana ho tompo teny amin'ny zorodirany tany. Tao anatin'ny fakofako Jesosy io. Tao anatin'ny fahadalàna. Tao anatin'ny faharatsiana Jesosy. Ka ity aho tompo manolo tena ho anao Jesosy. Satria no diovinao tamin'ny ranao Jesosy. Diovinao tamin'ny ranao Jesosy. Tompo malala ho. Sotranao Jesosy. Nafanao tany andavaka ho Jesosy io. Efa very ateo aloha. Fa nahiratra ao ankehitriny. Ka ity Tompo anompo anao hatramin'ny farany Jesosy. Hatramin'ny farany Jesosy io. Atsarako ny tanako Jesosy. Anompo anao aho. Manao voady Jesosy anio. Avaoziko ny voady Jesosy natoko. Eny Tompo malala ho. Avaoziko ny voadiko Jesosy. Raha ohatra anao ka tsy hatana dia aza mivoady mitompo mitandrema Tompo. Mitandrema Tompo. Raha ohatra ka tsy mahatany ianao dia aza mivoady amin'ny Tompo. Jesosy io. Avaoziko ny voadiko Jesosy. Avaoziko ny voadiko Jesosy. Tompo anompo anao hatramin'ny farany a Jesosy, na ho mora na ho sarotra Jesosy. Eny Jesosy efa nitena fa hitsaka tsara Tompo ny fahavalo rehetra efa resy fahavalo rehetra Jesosy. Ka ity Tompo, ianao Tompo no mpandresy. Ianao Tompo irery ihany no mpandresy. Ary maharesy izay miaraka aminao satria lehibe ny ato anatinay Jesosy. Ka avaoziko ny voadiko Jesosy malala ho. Anompo anao hatramin'ny farany a Jesosy, hatrany an-danitra Jesosy io. Hatrany an-danitra Jesosy io. Tsy saraka aminao aho. Hitondra ny azy fijaliako ao Jesosy io. Tsy saraka aminao aho. Sambatra aho manana anao Jesosy. Sambatra aho mananao Jesosy. Avaoziko ny voadiko Jesosy. Anompo anao indray aho. Anompo anao hatramin'ny farany aho Jesosy. Ny fiainako taminao Jesosy dia fahasambarana foana Tompo. Ianao rery Tompo le nitia ahy. Tsy taka ny fitiava zao tontolo zao Tompo nomenao ahy. Ka ity Tompo, anompo anao hatramin'ny farany. Anompo anao hatramin'ny farany aho ray malala. Misaotra anao ray malala. Misaotra anao Jesosy. Misaotra anao Jesosy. Hoy ny Tompo amintsika. Izay nanao falorantena, izay nivoady. Izay nivoady. Hoy ny Tompo taka ny teniny tamin'ny Solomona. Efa reko ny fivavakao izy. Efa reko ny fivavakao. Ka indro zany ny tenantsika manomboka anio. Dia ataony ho tempolony. Ataony ho tempolony ho fanatitra velona ho azy. Eny Jesosy io. Sotranao Jesosy io. Sotranao Jesosy malala misaora ny Tompo ianao. Efa reko ny fivavakao Jesosy. Ka indro ity trano ity dia ataoko ho tranoko Jesosy. Dia ianao izany, za zany. Raha tena n'olo tena marina ianao, raha nivoady ianao, dia naheno anao ny Tompo. Eny ny fonao ty azy, ary tianiko ianao. Tianiko ianao. Ho anao zay mbola misalasala, aza mangatakandro, fa tianao ane Jesosy. Tianao ane Jesosy. Araka ny teniny. Fa tsy ampitoviko ny manompo ahy sy ny tsy manompo ahy. Tsy ampitoviko ny manompo ahy sy ny tsy manompo ahy, Jesosy. Eny, ifaly avanja, takazanak'omby mifaha. Isika tsiraray avy eo amin'ny Tompo. Amirapiratra amintsika ny tavan'ny Tompo, ny famarinany iray dia mirapiratra amintsika. Tsika tsiraray avy ao amin'ny Tompo. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy. Ny amin'ny fitiavanao, ny amin'ny fotoana teto Tompo, ny amin'ny fanatrehanao, misaotra fanahy masino, satria ianao no tompo ny fotoana, ianao no patron, ianao no patron, misaotra anao fanahy masina. Ifonana aminao zay tsy tanteraka,
satria tsy tanteraka izay, tsy mendrika izay, ka hifonana aminao izany. Fa misaotra anao fanainy iray, misaotra anao fanainy iray, midera anao, mankasitraka anao lehibe dia lehibe, manaja anao fanahy masina, manaja anao ray malala, manaja anao Jesosy, misaotra anao. Petraka aminao Jesosy, ny olonao tsiraray averan-tany Jesosy, izay mbola hibebaka aminao, izay mbola hivavaka, izay mbola anatinanao Tompo, oky anao Jesosy, ampaheren'izy ireny. Tompo malala ho an'ireo izay mbola tsy manana anao Jesosy, mivavaka ho an'izy ireny izay Jesosy malala ho. Oky anao Jesosy hikasika ny olona rehetra any ivelan'ny vala. Oky anao Tompo hikasika Jesosy, ireo mbola mpanotra Jesosy izay tsy mahare izao video izao. Jesosy kasio Jesosy ny olonao tsiraray avy Jesosy. Tario Jesosy amin'ny olona izay olonao Jesosy, malala ny teninao Jesosy mba anantona an'izy ireny. Ary mba hanambarako Tompo ny fahatsaranao Jesosy ny olombelona eran-tany Jesosy izay manana anao. Satria Tompo ho avy ianao, tsisy intsony ny fotoana. Misaotra Jesosy voninahitra ho anao Jesosy, hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay tory. Hoy ianao hoe izao rehefa tia dia tena tia hatramin'ny farany. Izay koa tianao Jesosy. Oky ianao hiteny amin'ny Tompo, izay koa tianao Jesosy. Za koa tianao Jesosy. Misaotra Jesosy. Amen. Aleluia, aleluia. Saotra Jesosy tsika. Izay ry havana fotoanan'io dia saorana ny Tompo fa tsy tapaka ny video saorana ny fanahy masina lehibe dia lehibe dia mametraka veloma aminareo izay menada dia amin'ny herin'ny toy izao indray fotoana raha mbola tsy tonga Jesosy. Tao fandraisana ny amin'ny herin'io Sokeriko. Ie, fandraisana amin'ny herin'io dia ny Tompo anie hiaro antsika tsiraray avy mahereza Tompo. Veloma Tompoko.